Eny ary avana malala rehetra amin'ny tompo antonga ny fotoana ankehitriny ionatsika amin'ny Jesosy eto aza adino. Izao no andro tsara indrindra satria andro voatokana ionana amin'Andriamanitra. Aoka nefa tsy ho adinontsika. Fa masina Jehovah Andriamanitsika ary mila atsika ho masina izy. Noho izany izay rehetra tsy hamasina atsika androany, tsy havelatsika ho tafatoetra na ho tafajanona eto, hivavaka tsika. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra, tonga ny fotoana ankehitriny ionana aminao, araka ny teninao hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo, fa alanao ny fivoriana ary ho arom-paratsiana. Noho izany indrindra isaorana anao satria nanome fahefana ny mpanomponao ianao Jesosy, araka ny teninao hoe zay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony koa. Noho izany ny fahefana nomenao Jesosy dia ny hoe ary izao famantarana izao no anaraka zay mino, amoaka dia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, raha menarana izy, ary na dia hisotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany. Metra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ereny. Misaotra Jesosy, fahefana ny anaran'izany. Ary tsy vitan'izany fa ianao le manao ny rivotra ho irakao sy ny lehilahy fo mpanomponao. Mankasitraka Jesosy, omeo anay ary ny fahefana feno ankehitriny. Ko amin'ny anaran'i Jesosy vela sy manan-keravanana zay azonay mandy izy tsy mandraoka ny asa matin'ny Satana rehetra. Inona dia voly mitondra sy fifantohana rehetra, dia voly mitondra ny fangaroarom-paratsiana rehetra, tsy manana anjara, tsy mipetrapetraka amin'ity toerana ity, atsipy any amin'ny farimin'ny rafa-panakizay, miody ratsy ny mpamosavy rehetra, ny kalanoro, Belzebuba, levona, may amin'ny afo-mason'i Jesosy, any amin'ny farimin'ny rafa-mandrakizay. Saotra Jesosy, saotra indrindra Jesosy a. Fantatray Jesosy hoe na inona androana tamin'ny anaranao teto, voaroky zany a, miala zany a, tsy hanana anjara ary tsy manana fahefana aminay eto. Misaotra indrindra Jesosy. Misaotra Jesosy fa na inona androana tamin'ny anaranao Jesosy, ilay vela sy manan-keravan'i Nazareta teto, tsy manarakaraka anay ary tsy miverimberina aminay intsony. Misaotra indrindra Jesosy. Noho izany Jesosy, araka ny teninao hoe izao olona noforon'ny tanako izao no anambara ny fiderana, kondreto izay anandratra ny tananay ankavanana manao hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehovah tompo voninahitra tany rehetra. Amen. Dia mbola ampitombona aminareo ny ariavako ny fahasoavana sy ny fiadanana ilay avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andao tohizantsika izany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany ka ny salamo fa 7:100 no ovakitsika. Ary efa vita izay dia ny hira Jesosy mpanjaka malaza no ovetesitsika amin'ny fotsika rehetra. Salamo fa 7:100 andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Salamo fa 7:100 andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy manao ny hoe Alleluia. Mideray ianareo mpanompon'i Jehovah, mideray ny anaran'i Jehovah, isaorana neny anaran'i Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany no deraina ny anaran'i Jehovah. Avo ambonin'ny jentilisa Jehovah, ambony lanitra ny voninahiny. Iza mitahaka an'i Jehovah Andriamanitsika, izay mipetraka ny amin'ny avo nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny etỳ an-tany. Manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary manandratra ny mahantra ho afaka mizezika, mba hametraka azo ny namany mpanapaka ny olony, mampitoetra tsara ny momba izy, fa mahatonga azy ho renjaza mifaly. Alleluia. Amen. Firana protestanta 1:70 ka ny andininy voalohany andry. Jesosy mpanjaka malaza, ny tompo mpanjaka anay. Jesosy mpanjaka malaza, no tompo mpanjaka, mahery sy tsara indrindra, ka izy no arona, mendrika ankalazaina no ny heriny, eran-tany sy lanitrakoa, Isoa mandazany, ny tompo mpanjaka mahery io, avy manaiky toko izay, fa tompony hery
misy mitsy ny toana tsy tratry ny saina ny erina ny fiderana zay entina raisoe miaja tolotrana mety raisoisa vavakisika vonahitra ny eo anao ry Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka, lay tompo ny tompo, lay mitazona anay amin'ny tanana ankavanany fahamarinany ary tsy mitsahatra isan'andro milaza fa mifamindram-pony Jehovah ny tsy nahalany-dritra anay. Isaorany ianao Andriamanitra fa indrindraindrindra tsy vitan'izany ihany fa nanome an' Jesosy Kristy ilay tomponay sy mpanjakana ihany koa ho avitra isolo vonanay. Mahatonga anay velona trapa-monjenany amin'ity androany ity tahaka an'ireny tsy manatsiny ireny fa namindrana fo indrindraindrindra. Manome voninahitra anao ny fiangonana ankehitriny, akoatran'ny fahasoavana narotsaka ao tsy tambo isaina tao an'ny mpianakavy ny finoana rehetra mbola afaka ny sakafo, mbola afaka mitsangana, mbola menao fahasalamana. Akoatr'izany ny fivelomany tsirairay dia nambinonao sonota inao mankasitraka indrindra Jesosy. Tany fiangonana maro samihafa tsaronay izany hoe Andriamanitra miasa, Andriamanitra miteny ianao satria Andriamanitra velona. Isaoranay ianao Andriamanitra. Ndreto ary zao fiangonana ray manontolo zao tsy mba mahay tahaka ny any an-danitra nefa zahay, tsy mba miraondraona tahaka ny ranobe, na mitalakotrokotroka tahaka ny varatra fa mitsangana ny mba vitanay manondrika ny lohanay ka manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana tompoko. Roso amin'ny ten'Andriamanitsika ry havako, aza adino fa ny Taninana napetraka ny soratra masina ny hoe tsy tahaka ny hafa va ny teniko ary tsy tahaka ny kanota manoritoro. Androantsika dia andre ny tenin'Andriamanitra, aoka nefa ho tsapatsika fa ny tenin'Andriamanitra zay ho raisitsika ho sabatra ho entintsika miady ihany koa. Zany indrindra no anatanterahantsika ny hira fa 5:152 hoe ny tenin'ny Baiboly no sabatra entinay andresiny devoly lay fahavalonay satria ny antony na Jesosy na lay mpanaza mbola tenin'Andriamanitra ihany no nentiny na noerana an'izany. Hitsangantsika ny 2 amin'ny 5:100. Ny tenin'ny Baiboly no sabatra entina andresiny vavakisika. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra, le masina indrindra sy mahery indrindra ary le tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Iteny ianao, ananatra ianao, anory lalana ianao ka dia mitenena Jehovah fa miai ny mpanomponao. Ny anaranao Jesosy ny ankatana izany. Amen. Petraka isika. Eny ry havana, zava-dehibe amintsika ny fahazahoana an'Andriamanitra miteny amintsika isan'andro isan'andro. Misaotra azy antsika izay miteny amintsika isan'andro amin'ny alalan'ny nofy, ny pirofo ny vaingana indrindra amintsika fa Andriamanitra
manamaso izy ka mahita, manatsofona izy ka mandre, ary manambava izy ka miteny. Zanako daholo anareo ho Jesosy, za no niteraka anareo a, zanako sy ny asan'ny tandriko ho adidiko zany. De raisin'Andriamanitra ho adidy de miteny amintsika, mananatra antsika, manoro lalana antsika mba azahoantsika ilay marika tsara indrindra de ny fiainana mandrakizay. Ity taona ity ho izy faraparan'ny taona zao any amin'ny toby rehetrarehetra zisy fanokanana. Amin'ny herin'ny androany any Sava, any Atala, septambra io, ny oktobra de any Ambodanerana sy any Kelilalina, ny novambra any Tomasina. Reo toby efatra ireo zay lazana ny hevitry ny tompo mandra-pahatonga ny faran'ny taona de tsotra ihany, iray ihany ampetritra antsika manomboka androany. Ao ny Joba 4:10. Joba 4:10 ka ny 9:9. Io ihany ary miodikodina amin'io daholo ny fiainantsika. Joba 4:10, Joba 4:10, ny 9:9. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ankehitriny manisany diako ianao, tsy mitsikilo ny fahotako ve zany ho Joba? Fa 17, efa voaisy toboka se ny kitapo misy ny fahadisoko. Avereno hoe 9:9, fa ankehitriny manisany diako ianao, tsy mitsikilo ny fahotako va ianao? Efa voaisy tomboka se ny kitapo misy ny fahadisoko. Tena nanizingizina mihitsiny izy, ny tena mafy de mafy de mafy mihitsiny izy. Araka ny teniny any amin'ny Jauna 5:12, 4:12, raha mino ahy ianareo izy a, ny asa ataoko atao. Zay ny azy, raha mino. Hitanao zany fa tena mitsikilo mihitsy ny dianao zay. Mino moa zalahy ty sa tsy mino? De any aminao foana ny masony manisa ny dianao izy a, mandra-pahatonga ny faran'ny taona. Na kaiza moa iny dianao iny? Ny vilaiza moa iny? Ala miverina. Arakaraky ny verenanao a, zay ny afantarany hoe mino a ty zalahy ty. Le finoana amintsika mihitsy zany tena tsy kiloviny. Ny diantsika rehetra makano zany finoana zany a, fantany. Zao ny teniny. Mafy be ny teniny aloha, tena mafy. Tsy mbola nitomana ohatry zany angamba hatramin'izay niona taminy. Zao nisy pastera, la zao amin'ny olona rehetra fa ilay vatapaty be de be tany Tomasina ozy. Fantatrareo zay,
nisy fotoana zany tany Tomasina ny tenenan' Jesosy ny iraka rehetrarehetra. Nareo zo ny sitraponareo ihany ny atao a, tsy miaino ahy mihitsy ianareo, tsy ny mezo ny lazainy tamin'ny mpanomponao, tamin'ny mpanompoko ianareo, tsy ny mezo ny lazainy paster Randrenatoandro ianareo. Vatapaty daholo miandry anareo eto Tomasina. Telo taona lasa zay, tsy misy mahazo meditra mihitsy a, makeny amin'ny estrady misy ny iraka, raha tsy vitanareo androany zoma ny fibebahana. Misy mahasositra, misy kizitim-belona honinareo, misy manao teny maharary honinareo, misy mandrokadroka ny ondro hony ianareo, tsy manaja ray aman-dreny hony ianareo. Nametraka amin'ny pastery ato aminareo a, hitsikilo anareo, fa toa tsy ny raharahinareo zany. Vatapaty rehetrarehetra zao a, no asiko anareo iraka rehetrarehetrarehetra, fa tsisy tapifody any an-trano anareo naray aza. Ny sitona tomany tao izy, nandritry ny alina tontolo bebaka, nandiny tena sabotsy maraina, hitako eny ambony estrady daholo ny iraka. Fa angao a Jesosy fa nilaza taminareo hoe namela neloko areo izy. Eny dada, oviny izy no teny zany. Sasany ndray aminareo ny hanohatra an'Andriamanitra mihitsy. Sasany aminareo ny tena iverin-dalana, hanompo devoly. Everinao manala baraka zany ho Jesosy, manala baraka an' Jesosy zany. Raha tsy mibebaka anareo a, tsy misy mahazo miditra eny amin'ny estrady. Raha pitso alahady, afaka manendry mpiandro tsotra ano ny asako, ametra tanana, anokana, fa inareo zay mifidiko ka tsy manao, vatapaty miandry anareo. Tomany am'izay, nanomboka tamin'ny roa zay a, paharivan'ny andro a, amin'ny 7 alina, zay izy vao nyteny hoe afa-po zay dada ny fona tamin'Andriamanitra. Zao aro a, ity ny Baiboly, ty tenin'Andriamanitra, ty tsy mandainky ty, aka teny ato sika, ahitanareo na izy namela na izy amono. Fa nikikika ny tomany daholo Jesosy a, izahay tsy aty ny zanakay, zay mivady reriny aty. Raha faty moa zany miala eto, ahoana ozy ny zanakay rehetrarehetra le tanàna. Fa ny tomany zany falazaiko anao a, tomany zany vadiko efa maty, zanako tsisy ety intsony, za reriny eto, aiza ny andefasana ny fatiko Jesosy.
fa ranomaso zany zany ny tena nompoka am'izay ny tena fibebahana. Tiaro hoany baiboly zay lazainy ty eto androany mamela anareo izy manoka anareo rapitso, tsy mamela anareo izy faty dododoly vatapaty ny miditra eto, ary mpiandry izay ho tononony naonao ny fanokanana. Zany mivavaka vita mivavaka nataoko ozy amantsy ny liraka anankiray, raiso ny baibolinao, sokafy am'izay mianaran'i Jesosy, sokafy sady nitomany izy nana io tata io tsy mahajery mihitsy fa io ny fitsarana ataon'Andriamanitra. Sokafana ny baiboly ho le teny hoe ny amin'ny androany aloha dia mamindra fo aminao mamela ny eloko ao, fa manaraka kosa raha mbola miverina zao ditra nareo zao efa vonina ny hazo sy ny tady amatorako ny tendanao, fa nahatsaro tena ny iraka rehetra. Volana novambra zay, desambra, janvier, février, mars, avril, mai, juin, anokana ho any Antsinjoarivo, tsy mbola mahazo manokana ny iraka eto Taninanandrano. Juillet ho tany an-daingo, makaty daholy reo olona efa nitononoko, efa nijereko fa ratsy, noho zany mbola tsisy mahazo manokana koa ny iraka Taninanandrano. Septambra ho iny dia ho ndray Ambatomirahavavy, mbola tsy mahazo manokana koa. Septambra, oktobra, gamba novambra, efa ho herintaona zay izy vaonao hoe mahazo manokana. Zao izy ny teny omaliny maly, rehefa nitomany mafy atena nitomany mafy mihitsy satria hoe teny tsy maintsy olazainao ho an'ny olona rehetra. Zao ozy le vatapaty be dehibe tany Tomasina efa nalako ho afindrako any Taninanandrano daholo. Niondrika mihitsy ny teo tany Tomasina zao any Taninanandrano. Ho anareo any Tomasina rehetrarehetra, faditry Tomasina, synodam-paritany Tomasina, amela ho ana anankitelo anozy, faka olona anankitelo amin'iny faditra iny. Mafy iny zany, iza zany Jesosy, iza izy fanokanana ny Tomasina, tsy fantatra nao ny anaran'ireo lareo raha tsy ho eo. Fa ny be dehibe zany eto Taninanandrano. Faharoa, amelao vatapaty koa ny faritra loatra mangoro, melo
ianareo faritra loatra mangoro. Aiza ho ary Jesosy no atao. Reo vatapaty ireo any aloatra mangoro, ao andaingo, ao no apetraka. Mema ianareo any andaingo zao, fa tena nitomany ka nanao hoe Jesosy rahalahiko no mitondra ny lehibe ny toby ao andaingo. Fianakaviako daholo mitondra ny fiangonana andaingo. Sanatria an'izany ve ho Jesosy miandry ny fiovan'ireo olona ireo ianao. Inona ny fiovany? Inona ny tsy mety ataony? Hifonana aminao fa tsy mbola nitomany ohatran'izany mihitsy hovonono ve ny havako Jesosy. Nanafatra izy ho an'ny toby lehibe any andaingo ary ho antsika rehetrarehetrarehetra. Lazaonao izy fa ny toby lehibe ao andaingo io ozy izy ao Jesosy, any Jesosy zany tsy andrandre natoandro ozy izy fa za mihitsy nanorina teo, tsy tiako mihitsy manaratsy ny toby, mandao an'ny toby, fa io mbola hiantsy olona maro be mihitsy ho ao andaingo ho fahatsiarovana an'zy ditanako nanao ny toby zany. Ary ny toby ao andaingo izy natao toby fivavahana. Soa, sabotsy, alahady, tsy misy afa-tsy vavaka, toriteny fampaherezana sy fampibebahana, toriteny zay mahazo indrindra ny toetran'ny olona, ny fahotan'ny olona, ny finoan'ny olona mba hanatonana an'Andriamanitra. Tsy atao andaingo tsono izy izany vavaka tendrombohitra zany, fa ao amin'ny fiangonana koa ao andaingo, ao amin'ny tobomasina. Ao ny tenenako aminareo, satria taloha izay rehetrarehetra niangona tamin'ny tobomasina io vita ny fotoam-pivavahana ka nivavaka teny amin'ny alitara dia nahitan'i Jesosy velona mihitsy resaka aminy, mampahery azy eo amin'ny alitara masina io. Ary miditra tsy tokatokana ny fionana tamin'i Jesosy tamin'izany fotoana izany. Ao ny tendrombohitra masina, ao no andolen'ny olona rehetra, zoma, sabotsy, lahady. Manainga ny olona rehetrarehetrarehetra mbola hiverina amin'izany fitiavana taloha zany, fitiavana vatolampy zay niadinanareo, lavaka niadinanareo, tendrombohitra fionako aminareo. Vavaka ny any, tena fa tsy misy afa-tsy vavaka, ary any no hitondranareo valim-bavaka. Dia efa mampiomana antsika rehetrarehetrarehetrarehetra ao fa ny tsara ho Jesosy miandry anareo rehetrarehetrarehetra any tsy mbola nisy toby ny tenenana izany tsy nisy toby ny tenenana izany, toby fanokanana tsy fanokanana ry, fa tsy mbola niteny izany izy. Fa andaingo rery any ny fionako aminareo tsirairay avy,
satria any miandry anareo tsirairay avy. Tsy maintsy arahana zany didy zany fa tsy misy tsony fiakarana tendrombohitra any akafa fa fiangonana nataony Jesosy io io ny tendrombohitra masina. Fahatelo, eto amin'ny Taninanandrano zany zao le vatapaty. Zany vatapaty zany maro be tadidinareo tsara ny teny kozy hoe raha mino ahy ianareo ny asa ataoko atao, ary anao asa lehibe noho izay izy. Nijery ireo heviteny maro ao amin'ny soratra masina hoe inona moa zany zavatra lehibe tsy vitan' Jesosy teto tany zany. Ny nanao portaporta ny olona. Jesosy mitory teny eny eny rehetrarehetra, manatina azy daholo ny marary rehetrarehetra. Fa izy tsy mbola nao nitsidika tao amin'ny ranony izy. Tamin'ny zanaky Jairo maty zao iny izy niditra tranon'olona. Tamin'ny Lazarosy maty iny izy niditra tranon'olona. Fa isaky ny fokotany rehetrarehetra any meonany daholo. Fizy tsy nanao portaporta. Io zany efa ataontsika io. Faharoa, tsy mbola nisy zany hoe ianao avako tsy mivavaka misory toka manao adalàna. Ny ataontsika dia hoe rehefa tsy mivavaka izy pastera velao any. Aleo faizin'Andriamanitra, aleo kapohan'Andriamanitra, fa tsy zany tsony zao. Ampijoro vavolombelona angenareo vavao hitanareo zany rehetrarehetra zany. Ianao io zany fianakavianao reo maditra reo, tsy maintsy ataonao zay aresy lahatra azy. Tsy maka olo-kafa, tsy maka mpiandry hafa, tsy miteny hoe eto ambavaka mafy be zany pastera. Fa ianao tsy vitan'i Jesosy teto tany zany, antsaranao io. Raha mamaly zany ianao ka manofy ianao fa misy vatapaty tonga ao trano ianao zay ny andrasana io. Ary io tsisy mitsitsy mihitsy izy am'izay, fa rehefa tonga eo io dia manao velomanao hoe tsy nanao ny asa ianao. Nahita olo-kafa Jesosy, anao ny asanao, iteny, ananatra amin'ny ray tamponao sy ny fianakavianao, fa ianao mody raha-pitso. Tsy tananao mihitsy izay. Tsy nyzay fianakaviany zany ihany, fa na dia ny vahiny aza miditra ao an-tranonao, ampisy fijoroana vavolombelona amin'izany hitanareo hoe efa tonga talohantsika daholo Jesosy ny teny. Fa izao izy ny teny tamiko hoe eto daholo amin'izay ireo vavolombelona reo. Na ny vahiny aza tsy azo natao hoe vahiny ka ho ajaina, fa manao dinidinika, manafatrafatra, mitory, mampibebaka,
zany adintsika dolo zany asa tsy nataony Jesosy tety an-tany zany a io le anao asa lehibe no izara izy zay indray ny atsika mandritra ny ty taona ity aloha tsy fantatra zay olazainy amin'ny taona ho avy ny angatahako aminareo ary aloha zao a ro zavatra anankiroa reo jory anankiray vavolombelona hiteny amintsika ny hoe iza inona marina moa no nafaran' Jesosy taminy za miteny aminareo zao a mety mpiandry hafa mety teny hilaza fa zay nolazain'ny tompo tamiko a hitanao zay olazain'ny olona hafa eo a de hitanao de angatahantsika izy nge ilaza hoe inona avy a ireo intinarany a torolalana tolokevitra tondro zotra napetrako ny tompo taminy iainao an'izay aloha tsika miantsa n'Andriamato tsy tadito san'ny anarany isamo le joro vavolombelona izy avianao a etsy anao a mijoro vavolombelona mba jerenareo amin'ny sary a iza moa ny anaranao a ary aiza amin'ny fiangonana misy ianao ny tompoko miarabantsika raiso micro io raiso mihitsiny miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a tsotra zao maraina vaovao zao alahady fandraisana androany a ny anarako a Randria Manalina Rivo tafita Soroze atsona hoe Rivo a mpampianatra mpianatry fo manao amin'ny Montréal Ampandray Itosy Montréal Ampandray Itosy alao aloha tsika aleo ivavakatsika Jesosy a efa elany ny andrasanao mba hitenenako hoe fandraindray a misalasala ianao ny teny fa sambatra zay tsy misalasala fa tonga mino ahy androany Jesosy ny fotoana hijoroko eto mba ho fantatry ny olona fa tena miasa ianao tia ny mpanota ary tia ny olona rehetra indrana ny vavanao androany mba ho reny zao tontolo zao fa kay misy ilana azy ny olona rehetra Jesosy fa misy olona mantsy Jesosy manambany ny tenany hoe efa very kanefa kosa ilay mpanota ny tediavinao a ary raha misy olona mpanota angambany taloha za voalohany tamin'reto olo reto kanefa mba namenao fahasoavana kely de hiteny eto androany ko amasiny ny vavako mba tsy zany hiteny fainao voninahitra ao anao reriany amen ny tsirona vavolombelona efa tany amin'ny 13 taona lasa nazo an'ity teny ity de zao avo samy teny mbola piomana tamin'izany 13 taona zay 14 taona teo zao ny teny ao Salamo 17 andeny faefatra amin'ny anaran'i Jesosy 17 andeny faefatra Salamo 17 andeny faefatra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe efa nenina Jehova ka tsy hanenina ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka de rehefa saraka moriary tota de niteny ana foany dada hoe ianao mandehana manorenanao vondrom-bavaka mandana izy ianao no alefan'i Jesosy 2022 tsy nanao mihitsy aho laozako nandeha nitady asa tany ohatrany hoe nitady asa satria manao trano ny asa moa zany manao maçon de efa tonga hatrany amin'ny faritra n'Alanjiro ny tamin'ny herintaona lavitra be nandeha tongotra ny 2 andro fa tsy nahita de nanao amin'izay rehefa tonga fotoana tany Ambotanerana teo a misy mpanompon'Andriamanitra mifampiresaka de eo amin'ny fanokanana de izy le mpanompon'Andriamanitra andao anao ka za vonim-bavaka any aminay de mbola tsy nanaiky ihany fa niantso izy io tamin'ny février misy tokantrano 7 izy izy ao aminay mba tongava tantana Itosy de rehefa natao ny dinidinika de natao porte à porte reo olo reo de niverenana ny asa de natao ny asa de reo ihany no nangataka hoe alao nareo mba miverina mba mpianatra soratra masina de mbola tsy resy lahatra satria za moa atao anaty sampana de mitarika sampana de hoe alao aloha reto sampany reto FPVM reto fa reto zany de tsy niasako saina zany le izy fa
rehefa tao anatin'izay dia nahita fahitana vao nanomboka tao amin'io dia zao ny fahitana nasaina Jesosy hoe misy kanalina le lalan-drano le ohatry ny amin'ny làlana amin'ny arabe reny dia asiana moelao dia hoe ty lalanyity amboarina lalan-drano amboarina dia nandeha ny asa dia nyresena lahatra ry zareo dia nidiovina ny tanàna satria ady foana tao amin'ny zareo miady rehefa lahady sy asabotsy rehefa mamy dia miady dia misy alain'ny polisy dia rehefa azon'ny polisy dia any amin'ny polisy any aloha dia ady lava sanandro isan-kerinandro alahady sabotsy dia miady dia natao ny asa dia rehefa natao ny asa dia nisy olona anankiray tao ao ampivoatranony misy zaza rano milivina satria le lalana le toerana ozy izy amoron-dalana dia zay izy tsy mipetraka teto fa amoron-dalana dia tsy haiko hoe nanala zaza sa nisy zaza afaka angamba dia nalivina tao ampivoatrano dia miaina ho dala azy io miaina ohatrany hoe misy miainga ohatr' zao dia mbola tsy ny forcena izy fa hoe alao aloha raha ivavaka tsika dia raha resy lahatra ianao dia miantso anay dia miverina zay dia niverina dia rehefa niverina dia nitondra somany dia nitondra vatokely dia nadiana dia rehefa nangady an'le zavatra tao zahay dia sase be le sase le fotsifotsy be le famosana zavatra reny tao dia fofona faty no renay tao anatin'le tany satria loarana daholo le tany dia misy zazakely zay tao amin'le olona dia hoe ty ozy izy tsy matory amin'ny alina fa ampiororolo le fanahy dia rehefa ny afaka le izy dia nitsahatra le zavatra tao ary ny zava-dehibe misy valanirana anankiray hazo be zay tao akaikin'le toerana rehefa ny ala le zavatra tatao amin'le tanàna le zavatra nylevina tao nisy rivotra ny fofofofo be tonga dia rivotra tsy letretra ohatrandre le cyclone reny ny anjera le hazo nefa tsy namono olona fa nipon'ny olona sampy tao amin'ny faritra ampoparaky andotanjiny io rehefa tonga amin'ny fotoana nampivavahany re olona reo ariva nda ho vavaka tsika dia nivavaka satria izy nangataka nanomboka tamin'ny 3 février hoe mba ampianarana soratra masina dia rehefa nangataka izy dia nampianarana dia nivavaka dia ndao hitady trano dia nahita trano dia rehefa nahita trano dia nivavaka alahady maraina fa nanomboka resy lahatra ny io laharany tena zay tsy dia nanao portaporta satria alarobisy alahady fa distance no taonay ozy mantsy an'le mpiaramiasa mpiandro hoe andao alefa ny araton'i Jehovah ho amin'ity tanàna ity ny arato matsy tonga dia mahazo be dehibe fa raha tady raha manjony dia anankiray ny azo fa raha manarato ny olona dia inona be dehibe ny azo misy trondro be dehibe dia reo ihany no mifandresy lahatra ay misy fiangonana misy fivavahana aminareo zay koa mba ho ao ary ray volana zay tamin'ny fanokana tany Ampandrana nanontaniana zareo hoe nanontaniana Jesosy hoe hoentinany ve re dia hoe mbola tsy mandeha dia hoe andao ara ivavaka etontsika tamin'ny volana ho iny fa nanoratra anarana fa ho avy eo ry zareo amin'ny folo ho avy eto amintsika satria mba te ahitan'izany hoe Foibe zany reo olona reo tsisy FPVM dia mpolo ry zareo nanoratra anarana miaraka amin'ny ankizy ray volana nefa valo ny entohanany zay ny asa ataonay ho an'Andriamanitra ny voninahitra ihany ianao araka ny filazanao zany zay zany itsika rehetrarehetrarehetra dia manontany an' Jesosy daholo alohan'ny asa ho any amin'ny ranona zao Jesosy raha pitso inona ny zavatra tokony ataoko any dia asehony azy eo ihany nganao fa tsy voalazanao zay fa ao anaty nofo izy dia hitany fa isoma io mieponepona eo zay tadidinao avereny zay aloha isoma io rehefa mpiandro matsy rehefa miasa ary matetika ity zavatra misy raha tena mivavaka amin'ny alina tena mangataka amin'izay araka ny fampianarany dada voaray hatramin'izay hoe rehefa mivavaka amin'ny alina dia tsy mahazo mijery tele tsy mahazo mesa fa tena hoe eona amin'i Jesosy dia asehony ianao ny toetoetry ny asa hoe misy an'izao ao misy ody atsy misy an'izao atsy dia zay no atao zay no nataonay rehefa nangataka tamin'i Jesosy dia le izy tena réel vao nanitsaka tao amin'le trano dia atao dia ito le izy nanitsaka teo amin'le ohatr' zao soma io dia vao nanitsaka an'io dia atao dia
ato le izy de ohatran'ny somary migobogobona le izy ohatr' zay zany le izy de rehefa matetika rehefa hiatrika amina demoniaka na ohatr' zany a de zao a tena mivavaka am' Jesosy. Anankiray farany ty tamin'ny asabotsy masina ariva am' 7 alina misy miantso a tsy manao akanjo masina fa baiboly demoniaka mifatotra io fa natao ny asa zany angataka tamin'i Jesosy andao fa za mangataka aminao satria alarobia talohan'iny dada lena mpianatra teto hoe ny asantsika FPVM mandre mandeha tsy niverina mba porofoy aminary zany Jesosy ho hitako fa le olona sady ngeza lava fa raha ny akeliko ty mety ataon'ohatr' zao de mety ngidiny ry fa rehefa tena niaraka tamin'i Jesosy za tsy nanao akanjo masina le olona mifatotra demoniaka fa nalaiko ny rahan'i Jesosy de ny friatako aneny amin'ny anarany Jesosy pia eo amin'ny tarehany na le misy de ny vahana ndre mandeha tsy niverina zany zay zany raha ny marina zany a de te hiverina amin'ny fomban' Jesosy taloha niaraka taminay nanomboka taon'ny taona 75 570 ka hatramin'ny taona 420 sivy taona zany nandritra ny sivy taona Jesosy izahay zay tsy mba nisy ny asa tsy mba nisy nianatra tsisy nampianatra fa Jesosy ny teny hoe ndao miasa ka tako ahoany ty olona jampy ty vavaka ampibebao de eo zay fampitolona am' Jesosy eo am' 5 am' 10 am' 1 am' 10 am' 12 am' 1 am' 2 am' 3 am' 4 efatra zay teo ny anankiray minjory ny ery vavaka ho an'ny jamba ny ery vavaka ho amin'ny mona ny ery kilemaina ary ny voan'ny cancer samy vavaka samy tolona amin'androna tsisy manao hoe avely mpiandro apio aho hoe ianao rery zany ena niatso anao zany niatso anao andao hiasa tonga ny amin'ny efatra araka amin'ny filazany teo misy rivotra mifofofo be mitsy tonga da nioraka ny ery mahiratra dada mahiratra fa zany teka tam'zany atiny jamba ny mona ny teny ny kilemaina ny tsangana cancer nioraka manao varsy zay mpiandry efa da zay tam'zany zay monja tam'zany no mpiandry manao varsy zay Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjaka fa zany zay ka nandy ho an'i Jehova raha apitsikoa misy olona efatra marary ny apitsikoa efatra marary efatra nandritra ny 5 taona ny asa zay de io ataon'i Jesosy atsika hoe nampiomana aza fa be deabe moa joravolombelona teo maro fa tsy afaka miteny zany tsontsika fa lany fotoana nampiomana aza miteny azay nampiomana aza ka mahita marary anao naiza misy anao tsy miandry fa tonga de miasa tamerina atsika mihitsy hoe zay ny fomba teto taloha ny arahako taminareo fa noho itsika niaraka ny manolotra ny manao hoe tsy maintsy tokanana tsy maintsy mianatra tsy maintsy mametra tanana tsy maintsy amin'ny akavanana izay mametra tanana amin'ny akavia fa tsy rarahina izay soratra masina ary hoe mametra tanana roa zay soratra masina fa bediny manolotra ny zay de tamerina atsika am'zay zao hoe verina amin'ny voalohany miasa daholo tandremo manao hoe ny ady ekonina nametran'Andriamanitra maratra any eo ianao
na za efa manao asa sekretera ke fa asanao zany a le marary resena lahatra teoriana teny ivavahana zay ny atsara antsika raha ma tsy mahavita an'izay ianao a de ho vatapaty io a manofy aneo anao raha ralina ianao zay tiany Jesosy hiala eto ambonin'ny tany fa tsy vita zay nampanaoviny anao. Miandry andramanotaona kiraikeo atsika vain'ny Tomasina miantso anao a madama tsy tadidiko ny anaranao apatatra antsika kosa fa na de ny vahiny ao an-tranonao aza tsy azonao lozana fa tsy maintsy io aloha vitany amin'ny vahiny zay fa makany akafa indray. Mialatsiny miantso anao madama zafady tsy nanao akanjo basy anao tsy maninona eto miakatra. Izy fa nijoro vavolombelona teto fa feny maintimainty be ny tareny raha tadidinareo ohatran'ireny mony ina filazako azy tandra reny tandra be debe reny amin'ny tareny fa io le nitenena Jesosy hoe ity ravikazo tyo a io sorana ny tarenao fa nidanaka daholo zay olona rehetrarehetra nahita azy a na zany asa azo tao amin'ny bro aza hoe enao ve ty fa midanaka fa nivoninahitra Jesosy daholo zany de iteny amintsika izy ny be dehibe ny lazainy Jesosy taminao madama fa resao a momba ny vahiny a sy ny tokony nataonao taminy a sy ny afatra Jesosy hoe tsy ny vahiny ihany fa ny hafa koa. Mirahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy a de mirahaba anao dada. Nataon'i Jesosy taminah zany tam'le hoe le vahiny aloha le misy vahiny zany tonga tamin'ny fiangonanay vahiny le mpanao tafoka masina de rehefa aveo nisy vahiny hafa koa zany tantraminay fianakaviananay avy any Tomasina de rehefa aveo zany niteny taminazy teny tamin'ny ray aman-dreny taminay ray aman-dreninay mpitandrinanay amin'ny fiangonanay zany andao anareo mitantana ny vahin'ireo a manao porte mitarika an'ireo vahin'ireo fa maro be zany le vahiny tonga de nanda zany za hoe zaho a ray aman-dreny tsy afaka ho aza fa misy vahiny an-tranonay de mbola niteny koa zany olona hafa ndray satria tsy niteny tsony zany le pasteranay rehefa niteny an'izay taminah zany izy taminay tsirairay avy de tsy niteny tsony izy fa efa tsy mandeha moa zany de tsy mandeha de aveo koa niteny koa mpanompon'Andriamanitra ray hoe andao antsika anao porte fa misy vahiny maro be tonga amin'ny fiangonantsika de tsy nety nandeha zany za fa mbola nanda ihany zany za de fahatelo am'izay mbola nisy koa niteny hoe andao ray aman-dreny a andao tsika andeha fa misy vahiny fa andao ray aman-dreny a zaho afa niteny fa tsy ho afaka ka mbola hoentinare foana za fa misy vahiny hoa ato an-tranonay de ay ve de ozy ray aman-dreny de rehefa natory tamin'ny anina zany zaho a de zomariva misy nanosika am'izay zany za natosika ny vadiko mafy be zany za hoe maninona ozy ianao matory agnatin'ny trano ato tsy efa niteny taminao ve ozy ray aman-dreny hoe mandana anao mandeha mitarika ny vahiny manao porte anefa anao matory de nalaindramoseo nyle fandrinanay a natsangany de nahankina amindrindrina fa mandihana anao mandeha magnano porte mitarika an'le vahiny de rehefa taitra am'izay za rehefa aveo a jereko ramose matory be de rehefa matory be ramose avy za tsy ramose le miteny angambany fa tegna mety Jesosy mihitsy ty miteny ty a lasa am'izay moko za nitsangana
de anao ozy re tsy sakafo maraina za hoe tsy sakafo maraina fandeza hoaiza anao ozy reo za ho andeha am-piangonana ary vahiny marobe io an-trano ozy re iza ny karakara eo avelao eo alao ary vahiny an-tranontsika fa le za ho andeha de lasa za nandeha tany am-piangonana rehefa tonga tany am-piangonana zany zaho misy lehilahy iray de vehivavy anankitelo nampiarahanjare taminahy zany niaraka nandeha nanao porte-à-porte rehefa tonga tany raha natadidy ianareo fa nijoro vavolombelona za tamin'ny asabotsy le talohan'ny faravolana hoe misy an'ity ravin-javatra ty nampahitany Jesosy anahy satria vadiko marary sady marary ato moa izy misy zany prostate zany de le aretinaty hony efa tonga amin'ny fazy ambonimbony efa misy nodile anankiroa zany amin'ny aty de olona jiaby moa fa fianakaviana efa mitomany fa nantaninja re za hoe ahoana ny fiantsehamponao zaho Jesosy ihany ho any fantako fa anao scanner de nandany vola be ny fianakaviana nanao scanner fa za moa fa tsy rototra tsony fa apetrako amin'ny Jesosy ho any anina satria efa zay ho nampianariny dada aminay rehefa tsy vitanao olombelona de Jesosy ny atonina kefa nanao anareo de ateriko amin'ny Jesosy ho any anina de nisy fotoana am'izay zany niantso mpiandry hoe mba andao za hoentinareo amin'ny vavaka fa zao ny problème misy ana fa nivadiko marary fa indesina mivavaka andao zare zany tsika andeha ho any an-tendrombohitra de indesina mivavaka zany de natao a distance zany ramose nalefa ody aty nalefa aty Taninanarivo satria zay zany mipetraka aty Taninanarivo de niasana am'izay zany ramose nasainjareo hoe anao zare fa amian'i Jesosy fahefana anao de iasao ramose de niasana ramose sady nindesinay rehetrarehetra mivavaka de nijerena am'izay zany nanomboka nagnatoro fanafody am'izay zany Jesosy nisy fotoana aloha indroa misy karazany roa nisy hoe ravinampaly be nasainy nisotrona ravinampaly be hoe veo fohanina tsy mbola naregny ravinampaly be fohanina ho aza le voniny raviny ya tanehana de igny zany nataoko tamina farany intelo ny verina tamina le ravinampaly be farany am'izay nalainy vilany ampaly be nao mbola kely be maniry io nalainy am'izay zany vilany nahantony am'le ampaly be kely anankitelo milahatra io ny vilany ray tampovoany alaiko aty fa mety anasitrana ny vadiko nalaiko am'izay le ravinampaly be de nitanehako de nataoko impito andro zany anao anazy jereko fa le tareny vadiko zany efa ohatrany sarbona azavadiny ary matahotra anazy tegna natahorako mihitsy zany na zaza aminay natahotra fa mainty be marobe olona mahafantatra an'izany tato satria misy le mandeha mampahery ana na ny sava ny tarehany vadiko de na tsara ny tareha de rehefa aveo am'izay zaho am'izay zany le hoe misy olona am'izay zany agny Tamatavy fianakaviananay izy io sola ny lohany tsy misy volo vehivavy izy amin'io fa ingénieur zay le vehivavy io de manao perika fogna zany amin'ny lohany de niteny taminah amin'izay fa za tsy nangataka an'izany tsy nangataka vavaka ho an'ny zaza vehivavy io zaho sady tsy anatin'ny lohako mihitsy hoe misy zavatra ataon'i Jesosy anay ka ampaniry volo zany de teneniny am'izay hoe ity ozy ataovy amin'ny lohany farida de ity indray ozy ty zavatra ty ozy ino le ataovy amin'ny lohanao io amin'ny lohany farida sosety de asivana sira ray tsongo raha pena tsara le sosety de asina sira ray tsongo de tadidiko tsara zany fomba le fiteneniny anazy de nalaiko zany raha iny brosiko de nataoko avza alohaka agnandeha agnataovako an'ity amin'ny lohany farida ataoko amin'ny lohako alongan'izay vo ataoko amin'ny an'ny farida de nalaiko zany raha io ny brosiko de ny fiahako tsara de nasiako an'le sira de nataoko tamin'ny lohako
fa natahotra ihany aho a satria izy igny hitanareo fa maisamesatra zay le sosety miraikidraikitra amin'ny tanana zay de nalaiko am'izay le izy nataoko tamin'ny lohako de vetivety kely antsasakadiny teo ny sasako nalaky be le lohako za io mokony mena ny voloko zany raha tegna voloko fa za tenen'olona hoe tsy mahazo valim-bavaka raha tsy magnano loko maintimainty de lasa manao loko mainty zany za fa raha ny tegna voloko zany a menamena volo za hoe taolona hoe kringy zahay fa na ny anadahako mena volo de sangisanginy olona ataon'olona lay fasina sasany satria ohatra ny volona fasina ny sasany ataon'olona de za mo ataonjareo hoe ikiala mena volo na tato am-piangonana raha malala an'izany ny ankamaroany satria tato ihany moa nanokanana ana natao batisa natao naresina ampandray mariazy teto ihany de igny zavatra igny de natao tamin'ny voloko zany i zavatra isosety io ny foa maraina am'izay zaho aozy vadiko hoe avy aty ianao rehefa mifoa maraina fa izy ny foa talohako fa misy inao apizy masonao ozy tamina napiziko maso de nandeha tamin'ny armoara nindesiny amin'ny armoara fitaratra rehefa tonga te am'izay zaho olona hafa ny hitako teo fa tsy za tsony de mitodika zany eka mijery arinako angambany hoay lehilahy ty sipa no entiny aty an-trano fa tsy za tsony za zany tsy nietrehetra hoe za tegna tsy mandaika aminareo fa tegna tsy nietrehetra hoe za satria hafa be mihitsy nitarehako teo de nijereko am'izay de nijereko tsy nisy olona teo fa iakanjoko ihany ny hitako zay za vao tonga saina hoe zaho ihany ene izy ty de zay zany zavatra nataon'i Jesosy taminay a tam'izany de inona ny sitrana de ny anivadiko am'izay zany natorony hoe ity ozy ny anivadinao verokely io ny anarany fa za aloha tsy nalala anarany io hoe verokely fa vero fa olona fogna nyteny hoe za am'izay zany nandeha tam-piangonana nyteny tamin'ny pastera anay hoe ity ravin-javatra ty io a pastera rehefa nivoaka tamin'ny trano zay a nataon'i Jesosy taminao a taarivany malo a amena ny vadiko ono a fa ahodina zany prostate zany ono a de ozy i pastera ataovy fa faraky filazany dada raha 3 jours a mety efa tsy ety tsony a fa ataovy de teneniko andramoseny ianao ozy manofinofy foana fa tsy misy an'izany ozy tsy fohanina zany io ozy tamina de avzaho teneniny pastera anay o fa fohanina vo 3 jours lasa izy zay vao nanaiky ny hinana satria pastera anay am'izay zany nitory-teny teo a amin'ny alala nofy zay izy zay vao nanaiky de nisotro efa mahay tsara izy agny zany am'izao de de rehefa aveo am'izay zany a nisy an'le vahiny le noentinareo le vahiny zany nietrehetra hoe ilefa ravin-javatra natory koa satria misy ray nalala anazy zany teo anao ozy le nijoro vavolombelona tan-Taninanandrano ieno ity ne oa le ravin-javatra na niteneny le tamin'ny nofy aiza ozy ity de niteny lehilahy io hoe tsy tongatonga foana ozy ny fiarahako dia miaraka aminare manao portaporta ozy fa misy zavatra tian'i Jesosy ambara ho anay ozy de za zany tsy nanohy an'le resaka de rehefa vita am'izay zany le portaporta Alahady am'izay ny andro ny teny taminay am'izay zany le ray aman-dreny io nanatona izy mivady hoe mba hoento mivavaka zay ray aman-dreny hoento mivavaka fa zay io nge ozy olona marary mafy ozy vadiko fa tegna efa sarotra be ozy le aretiny fa zay zany ozy nagnararoatra nyty le manao fitsidiana ty ozy aminare ty ozy satria toerana hafa ozy tokony andiananay fa lasa ty amin'ny fiangonana anareo ozy zay fa tsy nandray anay le fiangonana le tokony andiananay ka ozy fa misy dikany zany ozy fa mba hoento amivavaka itondra mibavaka ihany hoa za fa za hoa somary reradreraka de matahotra hoa za sao de azo nofo tsy izy hoa
zay ny atahorako ho azy sao dia nofo torimaso satria andro zao a mangatsika dia zaho a matahotra ozy ray aman-dreny a fa oenta mibavaka foana zay fa matoko fa zay ozy olona mody lavitra eny araka ho afa ivavaka ho azy ahy ibebaka ho azy ahy fona ho azy ahy miteniko zany dia ny fona mao za dia ny bebaka dia nitondra mibavaka n'le lehilahy io dia rehefa vita amin'izay zany le vavaka nataoko natory aho amin'ny telo maraina misy miteny aminahy dada hoe andao tsika ho any amin'ny dada ozy le olona reo andao aroa taritinao zay aza matahotra ho ana rehefa taritiko ho andeha ho any amin'ny dada lasa hony zay niakatra totohatra fito hony le fiakarana dia izy fotsifotsy be ohatra ny tia ny trano dia niditra zay dia misy olona telo zany io ny teo raika ankilany dada viato raika ankilany ankavanany raika ankilany ankavia olona mitsangana fa olona mbola tsy fohitako fa dada mipetraka dia rehefa tafiditra zay namiany anina amin'izay hony zay ity ozy omeo an'lay olona noentinao io le olona noentiko le olona noentiko entinao io ozy ilay lehilahy asa lay vehivavy ozy fa omeo an'lay lehilahy io ozy dia tane ozy ataovy tsy fitofito ozy dia tapatapahana dia tanena dia io ozy asaina sotrono hoanina dia vanille zany io zavatra io vanille dia zavy amin'izay zany rehefa maraina ny andro taitra zaho dia ohatrany hoe mbola tsy nieritreritra n'io za lerany eo amin'ny valovalo sasany amin'izay taitra misy za anaingina sakafo igny ohatrany hoe tsy mandeha ve ianao mandeha manatitra n'lay zavatra nytenenina tamin'ny olona angao inona zany le vanille teo ohatrany hoe feon'ny feritreretako zany le mandeha latsiny ifona ho azy Jesosy i olona nefa no andeha androany alatsinainy androany andeha za nefa tsy rototra mihitsy mifona aminao Jesosy fa raha ohatra ka tegnanao marina le miteny ataovy mba hitako akao ireny olona reny ho za hoe mba tsy olon-kafa ny amperako afatra ho afa zareo mihitsy ny apetrako tele tokoananay le sakafonay lasa za nandeha tsy antokonao nga le sakafo ozy ramse andeha ho aza fa misy zavatra lehibe tokony ampiteko amin'olona dia nampiteko tamin'ilay olona lasa amin'izay za jereko avy tao izy mivady mihitsy nitsikitsiky tsara nijery nandray ana nefa misy olona maro teo fa tsy nety nandray ana tsy nampiditra ana anaty tamboho fa izy mivady mihitsy nitsaina ana zany anaty tamboho dia nampiditra ana tan-trano dia nresahako tamin'izareo amin'izay kile verokely zany efa nameno tanty be raika zareo valizy raika le verokely zany le noentin'zareo hoe entina fa igny le anasitrana satria iny ny enin'zareo avy za hoe ity zao le nofoko dia nampitaiko araka zany le nofoko tamin'zareo fa tsy haiko afa ny Jesosy ho atompony teny farany fa za manampita fotsiny ho za fitaovana fotsiny za fa Jesosy ny mahalala fa aza digno raha ny Jesosy ataovy amin'ilay vanille fa aza atao hoe vanille fotsiny fa manamasina rano mitokana ho anare dia atovy amin'ny fa anareo olona maventy satria zareo lefa anatin'ny fiangonana reny dia fa angambany matoky fa tsisy miafina aminare zany le raha ampianarin'i Jesosy antsika eny ho zare ray aman-dreny hody zahay ho zare fa sitrana zahay fa tegna Jesosy ozy ny teny taminay dia zay zany tenin'ire ray aman-dreny reo fa saika misy mipitaiko kely koa zany kelikely fo magnararoatra kely za ny fiangonanay zany fiangonana kelikely dia rehefa nivavaka zany zay amin'ny fiangonana afaka 3 andron'io nanofo ndray zany za hoe misy olotra hony agnatin'ny fiangonanay manodidina ny fiangonana fa tsy anatiny dia mitsingevana hony ny fiangonanay fa olotra paster moa ny teny hoe ampitao amin'ny dada ihany zany fa
zavatra hafahafa be mbola tsy fohita zany. Misy olotra hony de pasteranay hony de ohatrany hoe olotra ankaikiny de zahay mandeha koa hony ohatrany olotra fa tany izy hony mitsingevana le tany, mitsingevana le trano fiangonanay mitsingevana. De nampitaiko ohatrany hoe natahotra ihany zany za hiteny an'ity amin'ny pasteranay satria no fiafahafa be o aty ohatrany menatra be o azaho farany moa tsy tafatompona za fa nampitaiko tamin'ny pasteranay. Zao pastera zava-misy manodidina ity fiangonantsika misy olotra. Nefa pastera zahay nanasanyity fiangonana ty, za tsy mandray anjara manasan'le fiangonana fa mba agnisany mandray anjara za hoe mahita olona nanao aho de mba nanao. De za mitsy mba agnisany nandray anjara nanasa teto za tamin'ny pastera. Kanefa zany ny zavatra nofy azoko. Tsy tongatonga foana zany ozy pastera fa misy dikany lehibe zany fa andô hiasa tsika rehetrarehetra. De na niasanay rehetrarehetra moa izy hoe atao tsiroroa ozy fa sasany mivoaka velany. De niteny tamin'ny pastera za hoe ohatrany misy mamangy anao pastera fa angaredona mihitsy atao an'ity fiangonantsika ty andô atsika jiaby araka anao angaredona amin'ny fiangonana. De nataonay fiangaredona moa zany le fiangonana. De rehefa aveo amizay tonga amizay le alarobia fa lahady zay nanao angaredona tamin'ny fiangonana. Alarobia azoko nofy dada hony tety any tabli misy anay amban tsiraikiraika. De zay jiaby avy ty tsy zarery tsony na azo nofy fa zay rehetrarehetra tanatin'ny fiangonana atao zay nivavaka larobia de samby ny tantara. Za tegna nahita ny dada mihitsy de nampandroso ny dada niditra teto de nitsikitsiky be dada de nisy mpiandry maro be mitsikitsiky maro niditra tagnatin'ny tragnontsika tato samby nanambara nofo daholo olona rehetrarehetra takeo de voninahitra am'izany ny Andriamanitra riany an Jesosy. Zany azafady mahitraka fanontany ilay hoe nijereko ny tenako ianao tsy zatsony io satria tamin'izay nitarenao le mbola feno raha iny feno le tasitasy be zany tarehako de nizay anao nanao le société sy le sira de nanjary madio pesala am'izao nanjary nadio am'izay zany tarehako de veriko tsy zaho zany le teo fa veriko olona hafa veriko hoe viaviafa mihitsy ny teo de ohatrany sady menamenatra zany anina. De misy mpanompon'Andriamanitra zay naniraka ndesina tamin'ny vavaka. Le mpanompon'Andriamanitra io musulmane zany ny vadiny. Rehefa ndesiko tamin'ny vavaka izy nasainy hoe indeso amin'ny vavaka za ampandroza de nampandroko zany vehivavy io. De rehefa tonga amizay rapitsy iverina zany de ampandroany vehivavy io ajanony ny asa ozy Jesosy taminahy. Mijanona anao tsy mampandro any vehivavy io fa zao ny ampitao aminanjy. De nahita kotleta zany za, nahita kotleta anaky telo zao anatina vitrine tsara be. Ena zany kotleta moa le henakisoa de zahay mivavaka an-tendrombohitra zany isika talata miaraka amin'ny rahalahy liva ny tendrombohitra. De rehefa tonga andeha zaho i kotleta io zany mbola tsy fantako le olona mena anazy. De teo amizay zany zaho hoe so misy vahino aho avy aty aleo aza ikarakaran'le kotleta fa tsy andeha agny an-tendrombohitra. Te zany andry an'le kotleta jereko le kotleta tsy mety tonga tao an-tranonay tsy nisy vahiny nanatitra teo. De farany zany zaho lasa niazakazaka efa ho taratara nandeha am-piangonana nandeha an-tendrombohitra. Rehefa tonga tany zaho alefa mivavaka amin'ny tsy tokantokana. Mivavaka amin'ny tsy tokantokana amizay zany zay. Rehefa nivavaka amin'ny tsy tokantokana zay namangy ana amizay zany Jesosy hoe rehefa nivavaka tsy tokantokana tagny an-tendrombohitra io mandihana anao zao de teneno le ramatoa fa ny fatorany ny vady aman-janany fa izy
mihinana ny henakisoa rehefa mpandianana fa rehefa anatin'ny tranony izy a tsy mihinana n'lay henakisoa lasa am'izay moako zay atero aza rahavavy a tamin'ny namako raika zay hoe atero aza fa andeha amin'ny mpanompon'Andriamanitra ty tsika so azaho manao zavatra manafitohana ny hafa mba misy na hoe manafitohan'olona raha teneniko mba misy anao mba namako eo a maheno zay zavatra lazaiko amin'ilay olona ho za taminanjy fa aleo atsika rovavy hoany lasa am'izay moako zay sy vehivavy de nampitaiko anazy raha io anao aveo a manana homana henakisoa anatin'ny tranonao ozy fa za tsy homana henakisoa za io moako tsy avelan'i Jesosy hampandro anao fa ny problème anao tsy marary anao fa fikorontanan-tsaigna hoany mahazo anao a zany ho any fitenin'i Jesosy a fa anao tsisy aretiny tsisy zavatra marary mihitsy ho aminao fa ola matanjaka tsara ho anao fa lay fanimpanina aminao a tsy fanina anao tension 6 zany ho zaho efa maty olona misy an'izany tension 6 a 8 a zany ony hoa araka filazan'ny dokotera efa mahafaty fa anao a raha miditra an-tranonao za sakafo tsara be ho aninao ato tsy tokony olona hidina tension anao fa olona tokony miakatra tensionnao ka matoa midina ny tensionnao madika an'izay zany hoa misy problème anao ka aleo anao mihinana henakisoa andraho agnatin'ny tragnonao vadiko ozy musulmane tsy afaka andro an'izany za impiry hoa vadinao nandeha nivavaka tanatin'ny fiangonanareo letra nanambadianako ananjy izy mbola tsy nandeha tamin'ny fiangonany musulmane zany hoa lay nataonay tamin'izay mbola tamin'ny ray aman-dreninay hoe katolika anarany anaran'izany zay hoa katolika anarany a tsy azozongozonina zany mihitsy hoa fivavahana nefa zay hoa mbola tsy ary-niditra amin'izany katolika zany ho za taminany ohatran'izay koa zany hoa ny ataonareo ka ampinany hoa ny vady aman-janaka anao a fa matoky anao hoa za fa raha tegna mibebaka tsara anao tsy arary anao zany ho atenin'i Jesosy de zay zany fa voninahitra an'Andriamanitra rery any de misaotra be ny kakaka be izy ny antso anahy tamin'ray nandeha zay ny mehy be izy angaho nataonao le zavatra izy efa nataoko ozy fa nafangaroko hena omby ozy de tsy fantany ozy fa zay zany nataony taminahy fa rehefa mitrôtra atsika ozy de miresaka tsara ozy fa sady ny kakakaka me izy a voninahitra amin'izany any Jesosy any sotra madame sotra ohatra zay fa tsy azo valaparana ny fotoana atsika mandeha zao zany a zao zany a okisay neny fa misaotra fa mafana foibe izy tsika zany a jereo tsara ny tenin'i Jesosy hoe raha mino ahy ianareo conditionnel zany ozy ny teny frantsay raha de ny afantarana fa mino anao zany a de manaiky zay zavatra lazain'ny tompo aminao a amin'nofy asososety ny lohanao a asiana sira de sady naniry ny volona no afaka dolo ny tasy tamin'ny tareny zay le hoe raha mino ka lio raha mino io zany a ianao mihitsy ny miezaka manao hoe manaiky anatanteraka ny teninao a Jesosy zay ny atao hoe mino faharoa asia mitory koa zany tsika ho an'ireo namantsika tsy mihinan-kisoa rehefa Jesosy miteny hoe minana de minana zao izy sitrana ny diditsika zany a de tena mitsikilo de diantsika Andriamanitra hoe da andeha nanaiky izay nampanaoviko azy ve ty olona ity tsikilo zany izy a manam-pinoana hiteny ve ty amin'ny vadiny na amin'ny zanany na amin'ny vahiny sa hiteny amin'ny vadiny zay zany natanin'i Jesosy raha mino anao de manaiky tsara hoe iny izy fa nanaraka zay lazain'i Jesosy taminy zay io tadiaviny amintsika io miasa tsirairay avy zany ny dikan'izany ho a miasa de zao ny afatra ary tandray mara Jesosy zany milaza hoe
ny fanafodina prostate tia de araka ny teniny teo hoe za koa mba marary zavatra oatra ny tia aleo taoko amin'ny vadiko zay le hoe raha mino de nataony tamin'ny vadiny a sitrana ny vadiny de tiany Jesosy olazaina am'izany a ho an'ny lehilahy rehetrarehetrarehetra voan'ny prostate zany a mba andramo ane zay ny dikany fa tandremo a tandremo ohatran'ny fiangonana sasany a izay mivarotra so manao hoe tia ravitra azy ty tsy hitany dokotera fa tsy omeko anao ty raha tsy menao vola na totonao le izy de tsy fantany de manjary ataonao fakana vola tsy tiany Jesosy zay a le olona omena mihitsy hoe tia fanafodinao raha nety taminy iny a mba andramo iny zany teny zany teo hoe zay mba zay lazay nety amin'ny nofo zany a raha nety aminao ohatra tanalahy nety tamin'ny hafa de mba ataovy aminao koa tarondro nety tamin'ny hafa de mba ataovy aminao mba andramo e ny afantarana hoe mino ianao fa aza mijery fotsiny many hoe anazy zany anazy zany de tsy tonga ny afatra nomeny Jesosy atsika fa lasa ny fotoana fa tsy maintsy lazaiko ihany zay zany ny teny ho antsika eto Taninanandrano manerana ny nosy hatrany ampitan-dranomasina mijery mandinika ny dia tongotsika Jesosy samy manao tsy fampiantriandry zany ny fehitreveraka fa tena akaiky tokoa Jesosy atsony daholo na ny musulmana na ny hafa finoana rehetrarehetrarehetrarehetra ino azy de rehefa mino tonga am'izay ny farany faharoa lehibe indrindra tsy maintsy manao budget hony a ny fiangonana anatevenana mihitsy a ny kitapo ny fifoazana mamangy fiangonana tsika rehetrarehetra hony amparitaka daholo rehefa miangona ihany tsika maketo miangona ihany maketo fa avy eo mipiandra miparitaka daholo any an-tanirazana any am'izay misy anao misy aziavanao mandidy anao mihitsy izy jereo ny mbola tsy mivavaka reseo lahatra ampibebao zay ny baikony de zao hony tsy maintsy miparitaka ohatr' zany tsika fa ny eto Taninandrano zany a manana an'le safiafy sy ny namany zay tena lazaiko anareo marina fa tena mianto tena misy olona 20 zao a indraindray miantoka 1 million de francs tsirairay avy fa ny volam-piangonana tsy maharaka de tazany Jesosy rehetra tsy maintsy sento ihany izy amin'ny maha-olombelona satria le asa tsy ndray mandeha fotsiny fa matetra dana indray makany ananina makany dego makany mazanga zao izy ho any atala hiaraka amiko de sahirana be ny fony le sainy satria miala foana le vola tsy maintsy mandinika budget am'izany fanaovana irakiraka ho an'ny fifoazana mandeha tsy mandeha aroa ny fomba hitana zany ho Jesosy de miverina indray ny fampianarana ny fahafolo-karena hojery manaraka tsika amin'ny lahady zao atseto fa any an-tanà manokana any de amin'ny tapa-bolana androantsika de zay foana ny resaka mba ahafantarantsika hoe inona ny adiditsika eo natrehan'Andriamanitra aloavy zay ny kaisara aloavy zay an'Andriamanitra inona ny vokan'izay
rehefa mamafy anao a dia mijinja kely ny afafinao a kely ny jinjainao, be ny afafinao a be ny jinjainao, araka ny soratra masina zany. Dia izay fahafolokaren'izay ozy zany nentina iasana anaovana ny asako mafifoazana. Antsika eto Taninanandrano FPVM zay sisa mbola manaraka eny lany fotoana riavana ka dia anoniritsika mikely firana hoe ao anaty kitapoko angambo zay ihany hira ataontsika ny hira fa 289 firana na firananisa hira 289 mba hafantarantsika tokoa hoe tena iova am'izay Jesosy iova am'izay aho. 289 hitsangana an'izay zao ry Tompo mba anompona ianao. Zay ny andininy voalohany. Ny fahotana be zay vitanay tety dia ibebahanay, ny tsy finoanay a no nijanonanay a tsy nanatonanay anao zay ela be zay. Dia sasao madio zay asio vaovao a ho ao anatinay, mba manapianay hiankina aminao fa tokonay a ny avotra a tao Kalvari. Eo ampipetrahana ihany amin'izay tsika mieritreritra tsara hoe za zany Jesosy, zany irahanao a, zany diovinao. Itsangana izao za airy Tompo mba hanompoanay anao, ampionao iza fahotana be ny fahotana be za vitanay dia ibebanay dia ibebanay iza ka mamela tsy finoanay ny tsy finoan no nijanonanay no nijano tsy nanatonanay ana za ela be sasao madio sa madio sa asio fo vaovao asio fo ho ao anatinay ho ao anatinay iza ry Jesosy avotra ry Jesosy inonay tokoa fa maty anao inoa fa maty isololomeloka isololomeloka no nitsany mba manampianay ary akina aminao hoe akina fa tokonay ny avotra tokinay ny avotra tao Kalvari na tao Kalvari. Tsangana am'izay tsika ho fanajana azy. Sotra Jesosy zao zay vao tapa-kevitra fa na hitsangana am'izay anao ny asanao, anao ny asanao
iforana aminao ny fotoana rehetra nipetrapetrahany, ifonana aminao ny fotoana rehetra ny baikibaikona, na tonga nay sasany ara nanjary kizitina mora tezitra. Fa ianao amin'izay ny asa hitrotro hiaraka aminay. Sasao madio amin'izay zay Jesosy a. Asio fo vaovao ataovy anatinay le tena finoana. Fa raha milo zay anao ny asanao, mamindra fo, mamindra fo, mamindra fo amin'ny fotoana tsy fahalalana. Mba ho tanteraka amin'izay Jesosy ny tenina hoe tsy olombelona akory ka ho teo fo mandrakizay. Rehefa iova marina ianao mamelanao ahy, dia ho tanteraka aminay ny fifalian'ny mpanao salamo hoe sambatra ny olona sy voavelany eny sy voasarona ny vahoaka. Zay tsy sain'i Jehova helika ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Mino an'Andriamanitra resy teo mpanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanak'Alahy tokana tomponsay, zay ny torotoro ny tampanao masina, nateraka marivelitsiny hitsara napaka potavolana, tombona tamin'ny azy fitsaliana, mbatika nalevina, litiny tany fiainantsika, tsangana tamin'ny mako tamin'ny andro fahatelo, liakatra ho any an-danitra, petraka kavanan'Andriamanitra resy aveny viny tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina, fiangonana masina manera ny zolo, fiambona ny olona masina, ny fahalalan-kely, fitsakana ny tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enka voninahitra tany rehetra amin'ny tanteraka tokony izany milarana resy ny zanaka ary ny fanahy masina amin'ny petraka isika. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana dia manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ao amintsika tsirairay avy. Reto misy filazana maika ho antsika mba ilazana fitisiantsa mba hivoaka ao amin'ny parkinina raha mivavaka izy fa miandry azy ao amin'ny parkinina hony ny mamany ilazana zany fitisiantsa mba hivoaka maika azafady fa miandry anareo ao velany aony ny mamanareo dia ty misy fiara Ford Ranger mangamanga 93 86 TBR, Ford Ranger mangamanga 93 86 TBR mba akisaka kenony azafady fa mibana varavarany olona tsy afaka mivoaka zany ilay fiara fa mibana ny vavahady ny tia 93 86 TBR ity Ford Ranger mba akisaka tompoko azafady. Zao tsika dia tonga eo amin'ny fotoanany tsingeritaona na ny anniversaire izany dia ireto ny mpanompon'Andriamanitra izay nanoratra razakandriana fenoaja andrianina tamin'ny 5 septambra raha herisoanjato mamin'ny aina sy raha kotondra benja vonitsofara 30 taonany mariazy ragolia miravo fiderana fahasoavana 7 taona tamin'ny voalohan'ny septambra raha naivo ary manana Simon sy rapody vololona Jeannette 30 taonany mariazy raha jaonarivo mamin'ny Irina tamin'ny 4 septambra mangataka vavaka izy
raha tsy mandresy arson vonjiny aina sy raha zafy arsoa lilianina patrisia raha marson andrianarivo tamin'ny 3 ny volana aogostra andria miaranjato rivo arinala tamin'ny 3 ny volana aogostra raha andria malala tahirisoa clarka tamin'ny 3 ny volana septambra mangataka fahasalamana raha fanomezantsoa andrianary malala lantony aina tamin'ny 7 septambra raha zafy manjanto mamsoa tamin'ny 4 ny volana aogostra raha mana zafady manjato ny aina fanomezantsoa manjaka sergioa tamin'ny voalohan'ny volana septambra teo andria manjara soa noakandia raha mihoatra rivo ary ntsoa jesia tamin'ny 4 ny volana septambra raha tsy ferana laurent sy raha zafy ndravao miora julianna 7 taona ny mariazy tamin'ny 7 septambra teo raha tsy ferana jean aimé 7 taona tamin'ny 7 ny volana septambra teo mangataka fahaizana raha koto zafy mandanina rindra tsy lavo ery tamin'ny 4 ny volana septambra teo raha jaoma harrison edmond tamin'ny 3 ny volana septambra andria misaina atema tsy hoarana tamin'ny 5 septambra raha farasoa afaliana fandraisana 7 taona mangataka fahenjena raha harrison emile tamin'ny 3 ny volana aogostra raha ndria manantena mamiratra ny avo 7 taona tamin'ny 7 septambra raha manantsoa tsiky fitia fenoery tamin'ny 7 septambra raha ndria mamonjy fara tamin'ny 5 septambra raha zaka hasina fanomezantsoa sarbity tamin'ny 7 septambra jonasy nina tamin'ny 1 ny volana aogostra raha koto nindriana anjara ny aina sandia tamin'ny 1 ny volana aogostra raha farasoa angela tamin'ny 7 septambra raha rivo lalana ambinitsoa kiady france tamin'ny 2 ny volana septambra mbola misy fanampiny raha nivo iarintsoa raha koto harrison anjara lova diamondra de toy izay sy toy izay ireo nakalaza ny tsingeritaonany zay nanoratra de ny fanomezana zay tsara indrindra avy amin' jesosy zany de hitantsika ao amin'ny isaia ny toko 2 isaia toko 2 andin'ny fahavalo isaia 42:8 isaia toko 2 ny andin'ny fahavalo tapany ihany vakitsika amin'ny anaran'i jesosy manao hoe izao ny jehova izany no anarako ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa nisy fotoana riava natao amin'ny hopitaly maly naka olona dia efa tena nanify moa zany ny vola tiaty aposiko taty de nitsanga le roa alina sisany taty de nitsanga teto amin'le posily izy de ozy le olona hoe ay manambola be paster zany de ozy atany antsaiko tena raha mba fantatrao matsy fa ty sisany aty de ozy aho hoe kay ny voninahitra tsy omeny ny hafa fa omeny an'izy omeny atsika zany no fanomezana tsara indrindra ho atsika hitsangantsika hivavaka ho any reto aho mpanompon'Andriamanitra ireto hivavakantsika Jesosy eo misaotra betsaka anao zay satria ny famindramponao tokoa zany mbola tsy nalanindritra nay tsirairay avy mbola nahazonay tombonandro tombo taona tahaka an'izao Jesosy ka de ireo ny mpanomponao zay nanoratra Jesosy malala mangataka aminao Jesosy mba taio manokana izy ireo Jesosy indrindra ny amin'ny fahasalamana satria na zao tontolo zao ary mantsy rehefa mijery anay Jesosy reny olona tsy mivavaka reny rehefa mahita anay tsy salama izy de mandatsa hoe aiza moa ny Andriamanitra reo fa mangataka zay Jesosy fahasalamana hery tanjaka ho an'ireto mpanomponao zay nanoratra ireto de taio manokana ny fiainan'izy ireo ao ireo manana tsingeritaona
ao jesosy a ireo a manana tsingeritaona ny amin'ny mariazy a ampaharitra trany an'izany tokatrano zany anenao jesosy a ary anehoanao ny voninahitra ao isan'andro a ao amin'izany tokatrano zany a mba tsy aniry olona jesosy a fa tena ho irin'ny olona mba ho hitan'ny olona tokoa jesosy azao tontolo zao hoe ay misy tokoa ianao dia anaraka anay daholo jesosy ny olona fa miasa sy mahery ianao jesosy malala dia ta io daholo a zay rehetrarehetra indrindra ho an'ireo tsy nanoratra jesosy malala misento eny ampitoerana eny izy a ny fony jesosy no atolotra manao a raisoanao a anjakaony anaranao ny angatanay sy anaovanay izany vavaka izany a misaotra tompo malala ao amen mazotoerantsika ry avana dia zay zany ary anao falatitra ho an'i Jehovah samy meritreritra daholo a dia mamaky ny baiboly ao amin'ny exodosy a toko 7:20 raha tsy diso ao a no misy ny fahafolo-karena be dehibe zany ao anaty baiboly ao a dia hojerentsika daholo hoe inona avy ny atao hoe fahafolo-karena inona avy ny kotiana amin'izany aizy zany no atao dia inona kosa ny vokany ho any zay rehetrarehetra na mafy dia mijinja zava-dehibe zany amintsika ny vokatra ny fenantsika mihitsy amin'ny malagasy atsika anatin'ny fahantrana no tian'Andriamanitra ho alana ka dia zay ny tenenany amin'izany dia mitrandraka amin'izany tsika amin'ity volana rehetrarehetra ity rakitra voalohany sy faharoan'ny fiangonana dao ny procession samy meritreritra zay tokony ho anjarany aloavy amin'ny kaisara zay ny kaisara aloavy an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra zay mamem-pifaliana no kasitrahana indrindra
miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratra an'ity andro alahady fandraisana ny fanasan'ny Tompo ity tonga eo fotoana amakina ny rarahan'ny fiangonana isika avy amin'ny fikambanan'ny zokiolona ny androbokatry ny fikambanan'ny zokiolona antom-panahy eto amin'ny fitandremana misy atsika dia ny alahady 14 septambra tontolo andro izao dia manasa atsika rehetra ny zokiolona antom-panahy filazana avy any amin'ny ilazana ireo tanora 20 taona ny miakatra lahy sy vavy mpandray fanasan'ny Tompo ka maniry ampianatra ny na mahazo antso fa mbola mitoy ny fandraisana anareo ny alahady 14 septambra ho avy zao ny fotoana dia amin'ny premier étage ao reny Fotoam-pivavahana voalohany ho an'ny mpampianatra sy diakona pianisa ny alahady 14 septambra fampiofanana faharoa miaraka amin'ny Pastoral en premier étage ao reny Fotoam-pivavahana ny asabotsy 20 septambra dia ny fisindana sy fampiofanana fahatelo ao amin'ny sambo ao Andravangy manomboka amin'ny valora maraina ilazana koa ireo mpianatra sekoly alahady rehetra fa ny alahady 20 septambra no fanokafana fidiran'ny mpianatra sekoly alahady ho an'ity taom-pianarana manaraka ity avy any amin'ny lampe ilazana isika fiangonana fa ny alatsinainy 15 septambra amin'ny enora ariva ny vavaka fanokafana ao amin'ny deuxième étage ny herinandro bokatra ny alarobia 17 septambra ny vatra sakafo tsakitsaky isan-karazany ny alakamisy 12 septambra fianaratra soratra masina momba ny toetsaina toepo ny toe-panahy kristianina malona ny Facebook arahany amin'ny docteur Manitra Kotarvony ny asabotsy 20 septambra vatra sakafo tsakitsaky isan-karazany ny alahady 20 septambra ny 7 amin'ny 2 Fotoam-pivavahana ny amin'ny alahady ariva kosa amin'ny 10 ora sasany atsapana lehibe arahana amin'ny lampy sy rojiny avo ao amin'ny 4e étage avy amin'ny sampana katezata ny sampana katezata dia manao fisaorana ho an'ny fiangonana ny fakasitrahana ray aman-dreny ny dekona mpikambana rehetra tamin'ny nahavitan'ny tafika masina lehibe tany amin'ny faritra Antsohy deko ny alahady 17 ka hatramin'ny 17 aogositra teo ilazana ny avy any amin'ny fitandremana Amboanemba fahazavana ilazana ny zanakapelezana avy any Amboanemba fa ny alahady ny mpitandrina toverymanana manorinirina mivady dia sy ny ankonany dia taterana ny alahady 20 septambra ho avy izao amin'ny 7 ora sasany maraina any Amboanemba fahazavana ny tolakanto dia isy atsam-piaderana lehibe arahana amin'ny SL4 Foibe avy amin'ny fangatahana fanampiana avy amin'ny mpitandrina dingana faharoa ny mpitandrina dingana faharoa dia mangataka tolo-tanana ao amintsika fiangonana rehetrarehetra fa lany vatsy ny dingana faharoa ka dia mba manantena ny fanohanantsika amin'ny ireo mpitandrina dingana faharoa ireo reto kosa ny zanaka ny fiangonana iriso amin'ny fandrenana tokantrano ramatoa Taninanandrano verimanana andaniny ramatoa Razanatsoa Andriamatoa Rakoto Mandimby Edouard ramatoa Razanarsoa Odette ankilany dia faly manasanareo anotrina ny fanamasinana ny fanamadin'ny zafiny zanany Randrina Tenaina Frankina sy Dimbiny Aina Liantso izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 13 septambra amin'ny 10 ora maraina Andriamatoa Ranevarjona Elididea ramatoa Raketantsoa Hantavolola andaniny Andriamatoa Rajona Arvelo Andrea Masinorado ramatoa Ranomenjanahary Vazoala ankilany dia faly manasanareo anotrina ny fanamasinana ny fanambadin'ny zanany Andriana Arjona fanomezantsona sandratra Elizesy Rajaona Arvelo Nomenjanahary Santatsiniaina Natanaela izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 13 septambra amin'ny 12 ora atoandro mbola tsy vita ny ao amin'ny premier étage toizantsika ihany ramatoa Razafindravao Domoina vadina velany Tompo Clara Besson Ginese aloha andaniny ramatoa Hasisoa Malanto Eleonoro vadina velany Tompo Clara Rakotarson Julien Alfred ankilany dia faly manasanareo anotrina ny fanamasinana ny fanambadian'ny Rijaniana Marco Rabesson sy Olivia Zou Lucienne Rabenjamina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 13 septambra amin'ny 12 ora atoandro satria efa vita ny rakitra dia anao procession aloha tsika dia toizana famakinany rara eto ary satria maniraka atsika rehetrarehetra ny tompoa dia manao nira fa 4 tsisy hoe misy ondrika very any anefitrany ho Jesosy iza re ny rahako mba hitaty azy ireo ray andiny voalohany ihany
misy ondry koverya ho an'ny pitra. Hoy Jesosy, hoy Jesosy, iza reno mba mety hitady azy izaho, mba hamonjy azy ireo andraso ny ondry. Hoy Jesosy, fanova ny ondry kanao atinonanolanyna deonera kore andraso ny ondry. Hoy Jesosy, fanova ny ondry. Hoy Jesosy, kanao atinonanolanyna deonera kore efa miverina. Sangantsika mivoninahitra an' Jesosy. Jesosy zany nirana iretrarehetra, maniraka anay tsirairay avy ianao, mandehana mandehana mandehana, mitady ny ondriko very avereno, andanio vola, andanio fotoana, ka naohatrinona naohatrinona lanino a onerako zany ho Jesosy ary olona marobe. Nefa nanao ny asa ho anao, na foy ny areny ho anao, fa mitombo foana ny areny nanaovanao azy. Fa raha kahidy kosa zay araka ny teninao a, na izy ary kely ananany a, mbola ho alako aminy. Ka dia misaotra anao a, mampatsiaro anay a amin'izany edidy zany. Vonona zay Jesosy, vonona, voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enjotanrehetra amin'ny tanteraka tokony izany, minarana raisiny zanaka ary ny fanahy masina. Dia manompetraka sika dia manomboka amin'izay ny procession, ka dia anjaranao amin'izay zao no mieritreritra hoe amafia amafia amafia, fa mijinja foana anao a rehefa aveo. Tohizana ny famakina ny rarahan'ny fiangonana, mbola atao amin'ny mariazy antsika. Ramatoa Ravahoarin'Oro Georgette, Andriamatoa Rakotonarivo Samuel, Ramatoa Razafiary Sozanette, Andriamatoa Ramanoiso Tojinahary, Ramatoa Rahantary Malala Volahery Arso Andaniny, Ramatoa Rasoa Zana Tompo Florine, Andriamatoa Rakoto Malala Niaina Lucien Aimé, Ramatoa Rahary Vololona Hery Lalaina Odile Ankilany. Dia faly manasanareo hanatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany Andrinarivo nomena fitahina sy Hary Malala ny aina Vatso Luciana, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 7 septambra amin'ny 10 maraina. Raha misy mahita ny tsy mamety ny anamasinana ny raina ny maramaro andreo, dia aoko izy aplaza mialoha ndray aman-dreny mpitandrina filazana manjo. Amin'ny finoana fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana antsika ny fiodimandrin-dretolona manaraka ireto: Ratsimba Richard Frédéric, mpiandry promotion fandrenana dia nodimandry ny Alahady 1 aogositra rehefa mivahiny 1 taona teto antany. Hoy zanany Raharo Tsimba Andry sy Razakandrainy vololona ny zafiny ny fianakaviana manontolo, ny nofiny dia efa voalevina any amin'ny fahasandrazany Ambotraraba Andafy Avaratra. Izy dia namelan'ny fianakaviana fararakitra 150 000 francs. Raha mahazo manana Jules dia nodimandry ny Alahady 1 aogositra teo amin'ny 17 taonany. Hoy ny vadiny ny zanany nitaizany fianakaviana manontolo izay soloany Ramiary Malala Etienne sy Noro zanaka manjafiny. Ny nofiny dia efa voalevina any amin'ny fahasandrazany ihany koa any Ilany Vato. Ramarson Jean Baptiste, mpiandry promotion Jehovah Nitoky, dia nodimandry ny 10 septambra rehefa nivahiny 1 taona teto tany. Hoy ny Teraktob Clara Kotomandimby Albert sy ny zanaka manjafiny ny fianakaviana manontolo
ny nofiny dia hiala ao an-tranony ao ambohidrano andrefana ny alahady 7 septambra amin'ny 1 sasany hoentina nomezam-boninahitra ao amin'ny FPVM mahatamana fiderana alohan'ny ametrahana azy any fahasandrazany any fanahy maro. Raha hary manana Lucia vadina velan'ny tompokilà Rabenatandro andriana vamanana mpiandro FPVM ny denodimandry ny zoma 5 septambra teo rehefa nyvahiny 4 taona teto tany hoy ny zanany ny zafikely ny zafiafiny ny fianakaviana manontolo izay soloan'ny tenany andriana vanana raha fanomezantso sy Josephine sy ny zanaka manjafiny. Ny nofiny dia ala ao ankamory tsara onenana any alakamisy nambodratrimo ny alatsinaindrapitso 7 septambra amin'ny 12 atoandro hoentina ny fahasandrazany ena Ambatomainty ambohy tsy takatra. Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampionona ny fanakaviana tramanjo fisaorana izay zanaka manjafiny tompoko vavy Ravoarymanga izay solotenany Rasoana Toandro Zanety Diakona Pasteura finaritra Rasoandaibe Pasteura Romain raha Stéphanoel dia maneho fisaorana sy fankasana feno any dada RCJ ny Brao ny Foibe ny Brao fitandremana Taninanandrano ny sahany asa-pifoazana sampana fefy ny diakona sy ny mpiara-miasa mpiara-mivavaka rehetra tamin'ny fitododona sy ny fampaherezana nataonareo taminay tamin'ny nandaozana ny reninay. Manolotra vola fararakitra izy 2 alina ariary. Mpanompon'Andriamanitra iray mitady mpiandry mitady asa livreur cuisinier gardien karaha misy manana zantsika dia manantona ao Brao maka ny andinidininy sy numéro makasika izay ny famakina ny raharahany fiangonana iroso amin'ny famakina ny voady masina isika. dia mbola faly miarabantsika aminaran'i Jesosy manasantsika rehetra kosa mba iain'ny voady masina na ny fijoroana vavolombelona. Misaotra Jesosy tamin'izay rehetra nataonao na dia tsy afaka baka ary ny zanako dia tsy nahatratrany tsy mitsahatra ny misaotranao matoa izay tanteraka dia izay aloha no lalana sahanao anazy mangataka fahasalamana sy fahasoavana lalandava indrindra amin'izao taom-pianarana vaovao izao manolotra vola izy 2 alina ariary. Nofy efa lasany amin'ny dada daholo 5,000 ariary. Nofy 2,000 ariary tsy misy soratra 5,000 ariary. Misaotra Jesosy iny misy vola kely apafolo ny menao ahy 1,000 sy 2 alina ariary. Misaotra amen. Misaotra ny Jehovah ny fanahiko izay rehetra atao anatiko misaorana masina tia indray Jesosy ny ampany kely amin'ny karamako atolotranao ampandrosoana ny asanao. Misaotra tamin'ny famindraponao sy ny valimbavaka marobe nataonao tamin'ny mpanomponao mivoninahitra rehetra amin'izany rehetra izany dia atolotranao nolotra vola 3 alina ariary. Misaotra sy makasika Jesosy ny fitianao sy ny famindraponao dia nahatratra izao volana vaovao izao indray izahay tia indray Jesosy ny ampany tamin'izay nomenao ahy anaovana ny asanao dia mamindrafo aminay Jesosy vola 5,000 sy 4 alina ariary ka mitsinjara toy izao 2 alina ariary ho any dada 5,000 sy 2 alina ariary pastera ambanivohitra 2 alina ariary ka mboty any Ampahitrizina. Misaotra Jesosy ny fanalaminao ihany ny volanay zanako tamin'ny fitsarana dia ity ny voady atoko ameko anao vola 2 alina ariary ka ny 2 alina ariary anaovana ny asanao ary ny 2 alina ariary ho an'ny kamboty makasitraka indrindra. Misaotra anao Jesosy fa tena namaly vavaka anay ianao tamin'ny fomba tsy takatry ny sainay azo ny tsosanay taman'olona ary afaka ny fanadinana baka teknika rantsy ny avo. Misaotra Jesosy dia mbola apetraka pelatana hatrany ny fiainanay sy noavinay rehetra manotra vola 3 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho any manitra ny 2 alina ariary ho an'ny dada fa ny fahasavan'Andriamanitra natoy izao ay. Misaotra Jesosy raha mbola nomenao izao ora sy fotoana izao indray izay fona aminao fa izao indray vao afaka manatanteraka ny voadinay aminao manotra vola izy 5,000 ariary. Voady masina 5,20 taona aho vita ny fitoriana ny filazantsara ny famonjen'i Jesosy Kristy tompoko malala izay nataoko. Misaotra Jesosy tia ahy sady tiako ianao empelatanao ny fiainako sy ny fahavelomako. Misaotra Jesosy manolotra vola izy 5,000 ariary atolotra ho an'ny dada Randrenatoandro. Misaotra betsaka Jesosy fa noho ny fitiavanao sy ny fitahinao sy ny famindraponao anay dia vita somatsara indray ny taom-pianarana 2024-2025 iny ary dia afaka fanadinana daholo ny zavikeliko rehetra tanteraka mandrakariva ny teninao fa nataonao lohany tokoa izy ireo fa tsy rambony. Manolotra vola izy 5,000 sy 3 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho an'ny dada Randrenatoandro, ny 2 alina ariary ho an'ny sary sy ny feo ary ny 2 alina ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana.
tsy misy soratra 5,000 misaotra zao sy amin'ny fitahina sy ny fahasoavana natolotra ao anay indray manotra vola 5,000. Misaotra zao sy any amin'ny fitahinao izay narozako tamin'ny tokantranoko ary indro atolotra anao ny ampafolony izay ka raiso amin'ny endrafonao Jesosy mangataka ao mba ho voalonitro sanay rehetra manotra vola izy 5,4,1,000. Misaotra anao zay Jesosy noho ny fitahinao sy ny fitatanao amin'ny fiainanay mangataka fahendrena fahasalamana ary ny fitahinao anay ho aminay hatrany. Misaotra Jesosy manotra vola 3 millions de francs na 9,000. Misaotra Jesosy fa tafavory soamatsara izahay valy-mianaka tsy nisy fifandirana afaka niara-ny faly fa mametraka ireo mianadambola ao anatin'ny fanompo-tsampy vonjeo Jesosy izy ireo manotra vola 10,000. Favolon-karena misaotra Jesosy fa nasianao mpanofa ilay trano dia izaho mino fa olona matahotra anao Andriamanitra tia ny ampafolony atolotra anao menany dada 10,400,000. Seigneur Jésus, merci. L'Union africaine m'a sélectionné pour participer à un atelier international et de représenter Madagascar en Afrique. Merci de m'avoir ouvert cette porte. Je remets entreprise entre tes mains pour la gloire de ton nom. Grande est ta fidélité. Manotra vola izy 10,000. Misaotra anao Jesosy tamin'ny sorehetra nataonao tamin'ny ankonako. Salamo 3 dado misy fotoana menandady ty ireo avy eo manotra vola izy 2,000. Fafolon-karena 10,000 ka ny 3,000 ny dada 2,000. Tsy fantatra fa misaotra anao Jesosy fa lafo soamatsara ny automobile mangataka aminao ny amin'ny mezanao ahy ny fanahy masina nolotsaina anay amin'ny fitatananao ny vola manotra vola 2,000 ho an'ny dada. Misaotra anao Jesosy noho ny fitahinao tamin'ny lasa herinandro lasa iny tsy takatry ny saiko ny fitondranao sambatra ao manananao ty olo-manitra ity ny mangataka dia namaly tokoa ianao manotra vola 3,000. Tsy misy soratra rahetsy 1,000 ho an'ny dada. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Misaotra petraka zao tamin'ny fitahinao sy ny fahasoavana nomenao anay mianakavy kely tamin'ny volana aogositra lasa iny apetraka fenamperantanao indray ty volana septambra ity manolotra vola izy 2,100,000 ho an'ny dada. Misaotra petraka Jesosy fa nomenao asan'ny fiaranay ary indrindra ny arovanao anay tamin'ny loza tao mba handeha tsara ny asa voninahitra anao irery any manotra vola 2,000. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Misaotra anao Jesosy tamin'ny fitarihanao sy ny fitatananao ny fiainanay hatramin'izay fa tena momba anay tokoa ianao manotra vola izy 9,000 ka ny 3,000 ny dada 3,000 ampavolon-karena. Misaotra an' Jesosy noho ny fakahitako tamin'ireo cousin sy cousine anay tany Fandriana ary vita soamatsara ny fivoriana tamin'izany. Misaotra manolotra vola izy 15,000 francs ho an'ny dada Randrenatoandro. Apetraka ampelantananao Jesosy ny fiainanay dia mangataka fahasalamana sy fahendrena avy aminao izahay. Misaotra petraka Jesosy amen. Manotra vola 2,000 anaovana ny loko ny Fiangonana. Ampafolon-karena 800,000 francs ka mitsinjara toy izao 300,000 francs ho an'ny Fiangonana Taninanandrano, 250,000 francs ho an'ny dada Randrenatoandro, 250,000 francs ho an'ny sary sy ny feo. Tsy misy soratra ho an'ny sary sy ny feo 2,000. Jesosy misaotra anao fa efa mba tsaratsara ny fahasalaman'ny tongotro mangataka aminao Jesosy mba ho sitrana soamatsara hiala hatramin'ny fakany io aretiny io manotra vola izy 10,000 anaovana ny asan'Andriamanitra. Ina navaliko an'i Jehovah noho ny sorehetra nataony tamiko atolotra ho anao Jesosy ny fahafolon'ny pension 9,000. Misaotra petraka Jesosy ny amin'ny valim-bavaka lehibe ny menao anay mangataka ao Jesosy ny menao vola 2 millions d'ariary ilaina amin'ny fianaran'ny zanako andeha ho any Sina. Misaotra Jesosy ho anao rery ny voninahitra manotra vola 10,000 ho an'ny dada. Tsy misy soratra 10,000. Jesosy anao ny tera ny aja ny voninahitra. Misaotra anao zay Jesosy mankasitraka anao indrindra tamin'ny fitatananao isan'andro ny fiainanay. Misaotra fa teo foana ianao. Misaotra indrindra fa afaka baka avec mention zandrikelinao noho ny fiara-miasa anao taminy. Manotra vola izy 10,000 ho an'ny sary sy ny feo.
ry andriamanitra ray zanaka avy anay masina faly hatrany fonay midera misaotra mame voninahitra anao manolotra vola 310 000 francs avy aminay mianakavy ary mitsinjara toy izao 115 000 francs ho an'ny dada raha ndrena atoandro 110 000 francs ho an'ny Tony Hermanina 85 000 francs ho kojakoja ny tsanon Jehova. Tsy misy soratra 7 alina ariary pafolokarenina 5,000 sy 4 alina ariary ka ny 1 alina ariary ho an'ny dada 10,000 ariary Panstera José Alain 10,000 ariary CFF 10,000 ariary ho an'ny sampana lampy. Misaotra ny Jesosy fa mbola nomeny volana vaovao sy fahasalamana mangataka vavaka mba andeha tsara ny asa sy omenao hery Jesosy izahay mianakavy manotra vola izy 1 alina ariary ho an'ny fikambanana zokiolona nofy mba omena ny dada efa milasa ny dada vola 2,000 ariary. Voninahitra ao n'Andriamanitra iray misaotra anao no nitombona andro mpahavelomana ho ahy ka natratsarako ny aniverserako tamin'ny 3 septambra lasa teo 27 taona ny tainao sy narovanao. Misaotra Jesosy apetrako aminao ny andro sisa rehetra menao ahy ny mezako voninahitra anao. Manolotra vola 2 ariary ka ny 5 alina ariary voninkazo ny altara 5 alina ariary ho an'ny sary sy ny feo ary ny 2 ariary fitaovam-pianarana ho an'ny zazakamboty ampatrizina. So Jesosy fa vita soa tsara ny opération nemiata any ampitan-dranomasina. So Jesosy fa ianao mihitsy no nandidy sy ny karakara azy ary nanome fahasalamana azy ka dia misaotra ho tonga androany alina izy ka hitantana ny diany ianao. Manotra vola izy 5,000 ariary tsy misy soratra 1 alina ariary. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'Jesosy Jesosy ny amin'ny fahasoavana ka mba nahatratrarana indray izao andronio izao akinay feno ampialatanao ny fiainanay indrindra ihany koa dia ny lavitra izay alehanay mba ho tsara mandroso sy ho tsara miverina izahay. Manotra vola 1 alina ariary ka ny 5,000 ariary ho an'ny manitra 10,000 ariary ho an'ny fikrimi fahafolokarena 4 alina ariary ka ny 1 alina ariary mpitandrana ambanivohitra 1 alina ariary manitra 1 alina ariary sasy ny feo 1 alina ariary ho an'ny altara. Ty Jesosy ny ampafolo ny karamako atolotra ho anao mba tahifoana Jesosy ny fiainanay rehetra. Amen. Vola 4 alina sy 3 ariary menao an'ny dada raha ndrena atoandro. So Jesosy noho ny sorehetra nataonao tamiko mangataka hira fantatrao fa tsy tanteraka aho manotra vola 2,000 ariary atolotra ho an'ny mahantra nofy 2,000 ariary. So Jesosy fa tena tsapanay fa miasa eo amin'ny fiainanay tokoa ianao Jesosy tsy manana nizaniza ianteherana izay fa matoky izay fa hiaraka aminay foana ianao tiako ianao. Manotra vola 700 sy 5,000 sy 5 alina ariary. Voninahitra ny dia ho an'i Jesosy reriany misaotra pesaka Jesosy tamin'ny nanafahanao baka ny kambana. Jesosy dia mbola apetraka eo ampelantananao ny toy ny fianaran'izy ireo ianao malala izay mahasoa azy ireo. Manotra vola 5,000 ariary anaovana ny tranonao. Misaotra Jesosy fa afaka examen sy zanakay tany Allemagne dia misaotra koa Jesosy fa lafisa matsara ny tomobila kiny Jesosy ny vola 1 ariary anaovana ny asanao ka ny 5 alina ariary ho an'ny dada 5 alina ariary apetraka fiaino ny asanao. So tsy makasitraka indrindra Jesosy ny famindrapo sy ny fitiavanao anay mangataka vavaka ho an'ny asa andavanandro sy ny fahasalamana mangataka vavaka ho an'ny fahendrena sy ny fianarany ankizy mba jereo manokana Jesosy ifrida sy ny ankonany. Manotra vola 3 alina ariary ho an'ny dada. Makasitraka Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra efa mba nataonao taminay sy ho hitanay no ny fahatsaranao. Manotra vola 5,000 ariary. Misaotra pesaka Jesosy ny amin'ny fitantananao ny fiainanay mangataka mba omenao fahendrena manakariva mba aizako mitantana ny ankonako ary misy ampany avy tamin'izay menao ahy hanampiana ny zazakamboty any ampatrizina 1 alina ariary tsy misy soratra 2 alina ariary. Voninahitra n'Andriamanitra iray iny Jesosy fanatratra ny tsingeritaonako volana septambra mba omeo fahendrena ho Jesosy ary ireo ankonako hanaovanao ny asa rehetra. Manotra vola 4,000 ariary voninkazo. So Jesosy misaotra manotra vola 5,000 ariary ho an'ny manitra mpafolokarena 4 alina ariary ho an'ny zazakaboty ampatrizina. So Jesosy fa noho ny fitiavanao ary ny famindraponao anay dia tonga somatsara ary menao
tafika masina izahay menao tombonandro sy fahasalamana ambinina ao amin'ny asa matoky anao fa eo fony ianao ary ady ho anay manotra vola ray alina ariary ary mangataka ny iran'ny fefy sambatra ao voninahitra n'Andriamanitra mankasiaka Jesosy Tompo tamin'ny famindrapo lehibe nataonao ny ankonako any apita manolotra vola izy a roa alina ariary ho anneny soarzety tobomasina ambotsimelika tsy misy soratra ray alina ariary mahay zavatra rehetra ao ny amin'ilay mampahery ahy misaotra Jesosy fa vita somatsara ilay tany nahirana ny papanay dia misaotra anao fa voaray mpiasa raikitra ny zanako dia mba haroa foana izy any an-tany lavitra any manolotra vola ray alina ariary misaotra Jesosy fa mbola afaka manolotra ny ampafolony ho anao apetrako ampelatanao ny fiainako mba ianao ny tantana azy manolotra vola 5,000 ariary voninahitra ny ao n'Andriamanitra irery any misaotra anao Jesosy noho ny fitahinao sy ny fiainanay tamin'ny volanay iny mamezanao ny famindrapoanay isan'andro mangataka aminao Jesosy mbola hita tananao anay hatrany manolotra vola 7,000 sy 2 alina ariary ho an'ny dada raha ny anatoandro ity Jesosy ny ampafolony sy ny fanahy-pisaorana ho anao 2,000 sy 2 alina ariary nanonofo niaraka nofoko ity zany a menan-dada ro avy eo a manotra vola 5,000 ariary Jesosy misaotra anao fa mbola ny mamindra fotamiko ianao fa sasaovanao ny mbola natoy izao ahy manotra ny ampafolo karena ho anao ho an'ny FPVM ndrondra mahasoa 7 alina ariary Jesosy tompo malalo misaotra midera mankalaza ny anaranao masina Jesosy tamin'ny fitahinao rehetra tamin'ny fitatanao tamin'ny fitiavanao indrindra tamin'ny famindrapo fa mbola natoy izao anay apetraka apelatanao Jesosy ny finition an-tranonay mba ianao no amita izany somatsara manotra vola 2 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho an'ny zaza kamboty any Ampatrizina ny 2 alina ariary ho an'ny pastera any ambanivohitra dia izay indray ny voady masina teto amin'ny riana farany ambany 7,20 riana voalohany 1,20 riana faharoa 7,20 riana fahaefatra 1,20 fitambarany 9,20 voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any amen mbola tsy vita ny premier étage micro satra to mbola tsy vita ny première tâche tsika le ira fa 4,20 teo le nila fa 4,20 volanaotsika le misy ondrika very dia toizitsika ny andeniny faharoa andeniny faharoa hoe maro ny biby ty izay mandratra azy eo Jesosy izy reny mba mety hitady azy ndreny faharoa maro ny biby ty zay mandratra azy zao hoy Jesosy izy reno mba mety hitady azy zao mba hamonjy azy re mba andraso ny ondry hoy Jesosy fanofa mandiana nakavujeu mandayana naka unzibisisa Jesu nananasi yefita churuno Rasul Ui Jesu Tanufa
Sotranao Jesosy fa nomenao hery sy tanjaka sy fahasalamana. Na nofy a nofy nisy nanakenda dia nisy nanentsika tamin'ny atsy fa tsy voatsindrona fa nisy ohatrany jirona fiara dia nandositra ilay olona ka tekomenina no manoratra efa mampianatra anao fa mbola mpianatra an'ireo fa zafady fa mbola fotoana famanginy Jesosy Madagasikara zao a rehefa faraparanao ngamba ny asany amin'ny volana novambrany a dia miresaka aminareo amin'izay a ianao manofy misy manakenda dia hoanao izy a mampianatra antsika rehetrarehetra ny aho manakenda aiza misy ody ao amin'ny ondana atao inona le ondana dorana ataovina an'izay fa raha tsy manao an'izay ianao a dia isy olona tena mono anao le ody eo mihitsy any tena nakendanao dia maty ianao ka tekomenina ianao a ataovengina zay lazain'i Jesosy anao dia azafady fa tena be dia be loka sanatria tsy vita dia tsy maninona koa fa aza menatsiny re olona za dada nanofy fa nanana olona niaraka tamiko dia nisy tatatra hony a teny an-tanimbary teny a ary niantso ilay olona niaraka tamiko hoe eto a fa vojeo dia niteny aho hoe aiza ianao dia izy izy hoe eto a ato anaty rano aty a anatin'ilay tatatra dia nanatona azy a ary nasoriko ilay bosaka maina teo ambonin'ilay lakan-drano madio a dia nisotonika tao anaty rano izy a dia afaka tao anaty rano io ane ilay ataon'i Jesosy hoe samy mijery daholo tsika zao ny havatsika na ny ray aman-drenitsika na ny sipatsika miatso vonjeo a io sipanao io fa latsaka ao anatin'ny adalany manana ny ditrany io a fa ianao ny rahan'i Jesosy hoe vonjeo io tsy maintsy ataonao zany a tsy maintsy ataonao mampianatra azy a mananatra azy a fa raha tsy manao zany ianao ka be dia za dada nonofy hoe nandeha tany amin'ny toerana feno ala be dia nisy olona niaraka tamiko fa tsy fantatro ilay izy rehefa nandeha tany zay izy niverina teny antsasadalany za nandeha foana rehefa tonga teo aloha dia nahita kilalao be dehibe dia nalaiko dia nataoko tao aposy dia feno kilalao ny posiko fa ny posiko ilany feno vola fa tsy haiko hoe aveza ilay vola rehefa tavavoaka tao anatin'ilay ala aho a dia nahita rano be sady maloto be ny mahery be rehefa hiampita aho a dia hitako to mamanay dia hoy izy tamiko hoe mivavah tsara ianao zanako dia hiampita ianao zao dia nivavaka rehefa nidina tao anatin'ilay rano aho dia niova lakan-drano kely ilay rano sady madio be ny nangatsika dia nandingana indroa nefa aho a dia tafita rehefa tafita dia reraka be dia nisy olona nitsena sady niteny tamiko hoe tafita ianao tia ny zana za fa mpiandry vohiditra hianatra ny amin'ny université ianao a tandremo fa miteny aminao mihitsy Jesosy hoe tandremo fa mivavah fa tady tsy vavaka ianao io a fa rehefa mianatra manko nareo hoe dia Jesosy a variana mianatra fa oka izay aloha rehefa kelikely a verina za dada nanofy niditra tao amin'ny salina iray ny ambony hitory teny dia feno olona ny eo fa vao hanomboka hamaky baiboly aho a dia niditra pasteur maro be ary tsy atonina ny toerana dia nipetraka ambany ny sasany tao amin'ny tsia dia tafapetraka zareo dia amanaky baiboly amin'izay aho dia niditra zokiny mamanay a niditra zokiny mamanay a dia no vitin'ilay baiboly ary no entiny voaka ny iliny teny amin'ny tanany dia nitomany ary nisy pasteur telo nanatina nampahery sady niteny hoe avy eleo aniny
fa le teny ange efa ao anatinao e de lazao a zany verina itory teny de nisy teny tsaroko ony otoriko de ny salamy 115 de niorakoraka be ireo paster hoe zaho na mafaranomaso mpiandry aho vehivavy miangona ato amin'ny Foibe marina fa nento koa de tena mpanakarotana foana amin'ny fianakavianao. Hitanao le zany Jesosy to herinao zao a mpiandry io nentonao mpanakorotana mitokantranonareo io a amin'ny fianakaviana tsy maintsy miteny azy anao, mananatra azy anao, na fialahany tamaina ary anao, na ary vitiny ary ny baibolinao. Jesosy miteny tsy maintsy mananatra azy anao a vavaka ho azy. Zay le afatra Jesosy teo ijery ny dianareo tsirairay avy aho izy fa de ijery anao Jesosy fa samy mijery. Tapitra ve fotoana antsika misaotra anao azy Jesosy fa tia tokoa ianao. Maizy izy teo za tatana nofo hoe hitangina sprinter hony zay mivady de tsy nety nandeha hony nivadiky fa nidina de nandeha tongotra de nivily nandeha ny amin'ny lalana makany amin'ilay hopitaly tsy salama ivadiky io efa nanatona dokotera zay nasainy nanao eko sy analyzy dia prostatony mahazo azy de nomeny dokotera traitement 15 jours aloha dia atao opération am'izay. Marina fa efa niasana foana izy aloha aka anatonana alohan'ny anatonana dokotera efa mpiandra zay ve data no atao mangataka to. Io rehefa nilazain'le madama teo raha mety aminareo be deabe zay voan'ny prostate fa tsy fantatro ny dokotera azafady ry dokotera isy azafady tena azafady tsika manana Jesosy ambony no itsika dokotera. Ao le nataoko efa niteneniko aminareo nisy olo anankiray fa voany zay ravina corosol hoa corosol iny amin'ny corosol teny gasy mle ina moa narana izy iny ina moa voatsokona zay le boribory misy tsilotsilony iny godabe iny corosol raviny enina fotsiny tanenao amin'ny rano 1 litre tanena 10 minitra sotronao anatin'ny 10 andro de afaka io mamono anio raha vadidina foana anao fa miteny aminao zay mamono. Ary zay nitenenan Jesosy foana amitsika hoe ny mihinana sakay pilokely maitso totona tsy mba voan'ny kansera mihitsy ny olona mihinana anio pilokely maitso fa tsy le menamena. De izay ny karosolo anankiray. Ny faharoa lazain'le madama avy any Tomasina teo tsy fantako ny anaranao madama le nilaza hoe mino misy teo na vero tsy fantatro na taona vero na fakana vero araka amin'ny filazany fa sitrana le olona fa le nilazainy vo teo indray ravina na misy teo ampalibe ravina ampalibe tsy fantatro na efatra tanena le lazainy Jesosy ane de tsy maintsy ataonao areo zany mahafaka prostate anjaranao am'izay mieritreritra an'izany na ianao anao na tsy anao. Za tata nanofo tamin'ny weekend farany teo hoe niaraka nanao révision matematika niaraka tamin'ny mpiara-mianatra ka izaho hony na mpianatra an'izy ireo de nefa ny teny hoe tsy tadidiko tsony manazava n'ilay niveau ambony fa le niveau ambany ny tadidiko. Namaly le namako ny teny hoe tsy maninona zany fa atomboy amin'ilay mory de ny teny indray ilay namako manao hoe ary ianao anika efa nanomboka matematika de novalika izy hoe fa miaraka manao matiera hafa isika ary de tapaka le nofo. Mariko fa fampiandra ary fa mianatra amin'ny université nefa matetika manofa miverina mianatra ny lycée na miverina manao fanadinana matematika na SVT na taranja hafa
ary mariko fa filera littéraire ny ianarako aty amin'ny UVT. Hitanao zao fa diso lalany ianao, diso lalany ianao. Aveo anao zao a raha mitady asa aveo a de fotsy tsy mahita ianao, fa Jesosy mandidy anao a ale miverina matematika any amin'ny SVT, anao baka série D ianao, tsy fantatro moa le série D taloha zany. De ny série D ny mety aminao fa Jesosy miteny anao am'izany ale miverina mianatra manao série D. Tapitra avy zany mijanona fa lafa fotoana hoe am'firy io. Ay, ahono a maninona ianareo zay tompony reto a, de na raha rehefa aveo de lazaina ato a ny nofinareo raha afaka mianatra miangona ianareo, raha tsy afaka miangona nareo de anontaniako hoe ato ve nanao ny nofo io, de rehefa tsy etontsony ianao a de amin'ny ay tsy eto amin'ny heriny manjary amin'ny tapabolana ndray de miangavy anao miverina eo vetivety na iainao nio fotsiny ary. Zay lana fotoantsika mbola ampandray. Ino ataontsika zao? Nolotra ny rakitra tsika efa tonga ny antselon'i Jehova. Tsy aza adino anao fa Jesosy mihitsy neny faly. Aza dininao zany fa tena faly izy raha tafiditra anatin'ny fonao any tena fitiavana mandrakizay ny tiavako anao e. De ataovy ny asako, ataovy ny asako, ataovy ny asako, zay foana itenen'io a, andetsika iariva anao an'izany ira izany tsangantsika rehetra. Tiavana zay tompo ny tiavana oary ratsino tsy namaly araka eotako befia tenao ze manditra tompo lehibe lehibe sy manakeriana efa tenina sanany nambara tsy anteniny fa tena sitrapo no inanjanako izika Sabatra ketika pamanana ana tutuju yanau na piandreha sabti satiyana tiyana yaku mamichu yanau Jehovah Sabata ketika pamanana ana amiku tutuju yanau na piandrea isauti satiyana tiyana ti satiyana tiyana sauti satiyana tiyata lo teka hoany Jesosy tsika vavaky sika sotra Jesosy sotra manaja anao amin'ny fona irehetra zay, manaja anao amin'ny volana irehetra zay, fa anao ny tompony ny arena, tompony hery fahefana sy ny fahasalamana rehetra omem-boninahitra. Raha mbola velona tahaka izao zahay, misaotra anao fa fitiavanao anay zany, fitiavana mandrakizay. I raha anao miasa zay, fitiavana zany a
satria matoky anay ianao a fa anao ny asanao ary raha mbola irahanao zay ka manao de hoe anao hoe sambatra zay rehetra manao ny asako sotra Jesosy nanolotra ho anao izao fa naty zao zay na kely iny na be iny a fona io anao Jesosy anaovana ny asanao fa ny angatahako aminao a mamindra fo aminay fa tsisy zay tsy nanota araka ny teninao tsisy manao ny marina na de ray aza zany olona maloto zany mba miara-miasa aminao de mba mamindra fo aminay a fa mpanoty zay sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any aleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika vony any tany rehetra amen tsangana petraka am'izay tsika anao a ny fandraisana fanasan'ny tompo
ry ava-malala rehetra ao amin'ny tompo, velatra manoloanantsika izao fanasana masina izao, maneho ny fitiavan'Andriamanitra isianao zany, na de tezitra azy izy, na de malahelo aza ny tompontsika, miteny amintsika am'izao faraparany taona izao, aza dino ry havana fa fitiavana ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany. Tianao Jesosy. Ny tenenany hoe zany mofo velona zay nidina avy any an-danitra, raha misy mihinana ty mofo ty de ho velona mandrak'izay izy. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny tompo no manana fiainana mandrak'izay, ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Kanefa ho Jesosy, na ovinana no misotro sy mihinana reo de tsarovy a. Ry havana, andeha tsiarotsika ny fahoriana sy ny fijaliana noentiny Jesosy le tiatsika teo amin'ny azo fijaliana. Nahafatesany zany, maty ho aso anao izy, ary atsiariko tsika fa velona ny tompontsika miara manamboninahitra amin'izao sy anao. De tsika hitsangana ry havana hanome voninahitra ny Jesosy Kristy ilay mpanjaka tsika, ilay tompontsika tsiraray avy, voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Haleloia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Larakira 5:10 ny andininy voalohany ihany nataontsika hoe niazo nijalianao ry Jesosy tomponay, maneho zany fitiavanao zany, de aoka ho tsapanao zany androany, iankininao a, fa raha miankina amin'ny azo fijalian Jesosy ianao a, tsy ho very mandrak'izay. 5:10 a, firana protestanta. Niazo nijalianao ry Jesosy tompona, maneho ny fitianao, maneho ny fitianao, dia iankinana, dia iankinanai, dia iankinanai, maneho ny fitianao, dia iankinana. Afaky tsika ry havana, lehibe loatra ny fitiavanao anay Jesosy, ka na maditra ary zay, tonga ho anay ianao, maty ho anay ianao. Sotra Jesosy, mivelatra manoloana anay reto, famantaranay reto, tandindona zany nanoloranao ny tenanao ho an'ny mpanota indrindra, lay tsy mendriky ny ho velona Jesosy fa tonga tety aminay ianao. Sotra, sotra. Volavolain'ny tanan'olombelona ihany reo Jesosy. Olombelona ihany nanamboatra azy fa hoentika eto anatrihanao ny mofo, mba ho tonga ny tenanao Andriamanitra, ny tenanao Jesosy le nivaky vakina ho anay, hanananay hery amin'izay manomboka androany, andehananao ny asanao Jesosy lefa reraka ampana, zay rehetra mihinana an'izany androany, ho tahaka anao Jesosy Kristy nanolotra ny ainao ho famonjena ny hafa. Tahaka zany koa ny siro ny divay, hoentiny eto anatrihanao Jesosy, ho tonga ny ranao manadio, le tena ho ranao Jesosy, hosotrona rehetra zany, hanananay hery any koa, atsapanay fa namindra fosina mela eloka taminay ianao. Reo ny dekona zay mpiara miasa aminao, hosolo tenanao, raha kofo ny fanainao masiny reo Jesosy, ka na inona metipetipeti-pahotana, ianao nefa namindra fo aminy, ianao nefa namela ny elony, ianao ko tia azy reo. Isolo tenanao, izara amin'izany amin'ny vahoaka tsirairay avy Jesosy, matoka fa ho tsapan'ny olona androany, fa lehibe loatra ny fitiavanao, ka hitandremanay amin'izay manomboka androany, handehananay araka ny sitraponao marina, satria tianay ianao, izay ko tianao Jesosy. Ny anaranao ny angatahako zany vavaka izany,
sotra Jesosy eo. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy Tompo ry havana, tamin'ny alina izay namadiana azy iny, dia nandray ny mofo izy ka nisaotra ary nivakiny. Hoy Jesosy, ity ny tenako izay omena anareo androany. Izao natao fahatsiarovana hoy ny Tompo, na oviana no mihinany anareo. Dia arak'izany koa ny kapoaka, hoy Jesosy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao ny amin'ny rako izay alatsako amin'ny maro, famelany kely ka, ho famonjena, misotro amin'ity ianareo, ary na oviana nareo no misotro, mba tsy harovy aho. Fa hoy ny Tompo, na oviana nareo mihinana amin'itony mofo itony, ary misotro amin'ny kapoaka ny famonjena, dia manambara ny fahafatesako ianareo, mandra-piavaka indray eny amin'ny rao aly-lanitra. Amen. Mandeha anary, zarao amin'ny mpianakavin'ny finoana fa efa voavoatra zao ny zavatra rehetra. Ianao kosa ry havana, eo am-pitoerana eo ivavaka iona amin'Andriamanitra. Ny andininy faharoa, mitazana ny masonay, tazano izany fijalian'ny Tompo zany mba hananantsika inko hiatra ny fahotana rehetra, mangoraka ny foka. Nameloko azahay ny teninao Jesosy, tsy maintsy toa aminay tianao vavaka ankiritsika ry havana, iona amin' Jesosy. Mitazana ny masonay, mangoraka ny fo. Nameloka aza izay, nameloka aza izay, ny teninauto, ny teninauto, ny teninauto, nameloka aza izay, ny teninauto. Ny avotraina vitanao, ny avotraina vita, no itokianay, no itoki, ny entanay voaesitra ao, ny entanay voaesitra, ka afaky izay, afaky izay, afaky izay, afaky izay, ny entanay voaesitra ka afaky izay. Ny azo ny omboanao, ny azo ny omboany, dia voninahitray dia voninahitra lambaarakanao, ny nanalambarakana, no isandratanay, no isandratana, no isandratana, no isandratana, ni nanalambara
anao ry havana ny manantona anao nanetry tena raha ny marimarina kokoa tsika ny tokony manantona mitady azy amin'ny fotsika manontolo fa androany izy tonga eny amiko sy aminao eny raha iso ampitiavana izy fa Jesosy mora fo indrindra ny Andriamanitsika lehibe fitiavany tsara sady mahasoa tsy miova tsy mifindra fa tena tompo be fity ambarako aminao androany fa tena tianao izy Andriamanitra tianao ny manantona anao androany ka mba raha iso amin'ny fitiavana amin'ny fonao manontolo 570 filana protestanta Jesosy mora fo indrindra tsara sady mahasoa atao viram-bavaka na tsy mahavita mira tsona azy ianao fa mitomany ataovy zany ho pirofo mpitiavanao an Jesosy lay tianao ry havana kosa ny mba fanolora-tena ho an'Andriamanitra ray minitra anao mba manolora-tena ho an'Andriamanitra enao koa ve mba vonona tahaka an Jesosy ho amin'izao asa izao fa midradradratra izy androany hoe andao anao ny asako hoe andao hiveriny mbola hipetraka ihany ve tsika ry havana mbola atorokely ihany ve tsika ry havana raha vonona ianao androany zay vonina rehetra hiarahira hitehatratra mihitsy izy manao hoe eman'olo tena ho anao ary tomposoa ny eloko rehetra mba sasanao avokoa eman'olo tena sasana wavuku ingaka umena wali fumati siva uva ma ry havany ny fitiavan' Jesosy atsika tsirairay avy mba eno kely ane ry havany izany tena fitiavany asy anao zany endre tsara tarehinao ry toboko vavy avako endre tsara tarehinao
ny masonao dia tahaka ny voromalala eo amin'ny fisalibonanao. Ny volonao dia tahaka ny osy andiany izay miandriandry ny akilany tendrombohitry Gileada. O Jesosy aminao androany, tsara avokoa zato bikanao zato ry tompoko vahaviavako, tsy misy kilemy ianao hoe efa lasanao ny foko ry avako apakariko. Efa lasanao ny foko tamin'ny masoanila sy tamin'ny rojo anankiray tamin'ny vosonao. Zany toko-pitiavana omeny Jesosy ianao. Mazantsika ry havana rehefa reraka ny fiainana vao manantona an'ilay tiantsika tahaka an'ilay zanaka adala. Tsy maninona zany fa mbola tianao izy na dia ao anatin'ny faharerahana azy, na dia ao anatin'ny ady azy ianao ko manantona azy, zay le kofehy volamena isotonan Jesosy ianao. Tsy mandatsa anao Jesosy. Efa trotraky ny ady saina ry tompo vao mba nahatsiaro anao. Ataotsika ampotsika mihitsy zany, ataotsika amin'ny fitiavana mihitsy, ataotsika amin'ny fibebahana ho maro-pitiavana an Jesosy. Menatra ho tsy samitaraina fa menatra noho ny adalana ry Jesosy. Fitiavana kanjo tambitamby safosafo nasetriny Jesosy nyzany, le sika le natahotra nantona azy iny no tambatambaza sy ny safosafona hoe avianao fa efa lasanao ny foko rehetra ho Jesosy. Larakira 20 amin'ny firana fanampiny, ataovy iram-bavaka ho anao zany androany. Taraina Rinjeso fitiavana kanjo tambi safosafo no nasetrinao ny ditako eny tsapako fanovidina nafotamininanao ny te so malalako tavio ny herinao aisako mandresy ny fampanay etsinotsinona izao tontolo izao fafanimbana tena sy fanahy ureareako laitanambukovoko ianinewanilana nenifuku mahewanilana utsimisinitunoko luku yonumatsara Jesu fahewanilana utsimisi tunukuluku yonumatsara. Atolory ary ny tenanao androany fanatitra velona sy masina ho ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy misy zavatra riavana ka mampitsiritra an'Andriamanitra any aminao afa tsy ny fonao, ny fahatanondranao, ny herinao manontolo olaninao azy ka hitenenanao androany hoe anao atompo rego zany feonao se nandreny feo sy ny antson'Andriamanitra androany mba hamaly zany antsoantso zany, mba hamaly zany ampitiavana amin'ny alalan'izao tononkira mbavaka izao. Rekuni feuna samitu
efa mila tsangany finoana efa mila tsangany finoana anatonako o Tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijaliana o manakaiky Kianao sini azufita niana wao manakake manaka insani anifu fantatrareo ny apôstôly Petera fa tsy zavatra mora simba na mora lo tahaka ny vola fotsy na ny vola mena no nentin'Andriamanitra namonjenatsika tamin'ny fitondratena adala azosika tamin'ny nentin-drazana fa ny rasoan'i Kristy le raha ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina aoka ho lehibe ao am-ponao zany ny apôstôly Paoly nanao voady nanao fanekempinoana mihitsiny mpanjiny ny azo fijaliana fa teo namonjenanay ary teo Andriamanitra nonanangana asiana koa anjary fanjaka-bisorona olona nalain'Andriamanitra tamin'ny tenany mba ilaza ny hatsarany rehetrarehetra na dia tsy mendrika azitsika ry havako teo amin'io azo fijaliana koa le Jesosy zokitsika le tena tiatsika nanao vavaka fonana mezinesina ho aso anao raha io mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony sotra Jesosy manantona ka miondrika manoroka ny tongotra ao masina ry Tompo zao zay tsy mendrika havaozy mba ho anao eo am-pitsanganana anao natonantsika an' Jesosy iondrika mihitsyntsika tsy hijery ny lanitra fa tena tiatsika izy manantona manoroka ny tongotra ao manoroka ny tungo masina izaolo na tsy mendrika kamba vaozy Tompo o Jesosy ity ny tenako zay omeko anareo androany zao natao fahatsiarovana misaora azy ao am-ponao mangina sotra Jesosy renay kasika ny vatanay mihitsy ny vatanao zay lefa reraka noho ny am'izao fiainany zao Jesosy mahazo herindray noho ny am'izany tenanao zany olom-baovao ndray ary ho tahaka an' Jesosy kely mandendeha zay itoro ny filazany tsara Jesosy ambabo fon'olona maro amin'ny fanjakanao sotra Jesosy sotrona rehetra teo ny Tompo fa ity ny rako ho famelana ny elokareo rehetra misaora azy ao am-ponao mangina sotra Jesosy na inona aretina mety aretina ara-panahy ihany koa Jesosy
mba sitrano. Tsy avelana ianao androany raha tsy mandray ny tananay. Mba raiso ny tananay Jesosy, sakambina aminao, tsy ala aminao fa ny eo akaikinao no mahatsara anay. Tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mandray ny tanako, ka idongiko tsotry izaho. Warena si fanana, mba manana niza moa zay Jesosy mba manana niza moa. Asa natao ambony mihitsy ny tananao, fa ianao no tokiko. Matomy antorake, matomy antoraka rakamina rirakio sady zokiko. Daotsika mba iara misaotra Jesosy ny telo manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra leo an'Andriamanitra rery any. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enkio ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mahazo mipetraka tsika ry havana dia mangataka ny sampana fefy mba hanao ny hira mbavaka manao hoe indro apetrako aminao, ny fiainan-janakao, ny miankina aminao, aza miala amin'ny Jesosy. Sony ry havana na dia mifofofo aza ny tafio-drivotra, fa efa akaiky ny andro, efa akaiky ny fotoana ionatsika amin'ny raha matahirin'ny tena tsikitsika ao amin'izany famonjena nomaniny ho atsika izany. Petra kamina ni fiainanjanaka simba mana nasafidy Tompo fa manirindrindrana zay tsy maintsy sidrainay mola nofo ka malemy Tompoka tafio ny herinao. Sim.
mampamonjena sitrapotsy noterena tomponya voatraina vitana raha ny otizaina ta sisy miafinamina fa ny fahasoavanao ry tompono natoy izao Sika androany ry havana kanefa mananteny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao ko tsarovo zay nitoeranao fony tsy mbola lavo de mibeba manaova ny asa voalohany fa raha zany de hoavy aminao aho ka mindra ny fanaovany jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao mampahery antsika rehetra ry havana mamindra fo io Andriamanitra io rehefa hitany fa manonitra isika aza mijanona amin'izao toerana zao fotsiny fa mandehana de mitsangana ataovy ny asan'i Jesosy tsangantsika marina zao fotoana zao larakira 5:9 aoriana ny vavaka sy ny tsodrano no ataotsika dia mbola tsy vita ny rakitra any amin'ny 4e étage sa va vita mbola tsy vita miorena mafy tsara petraka kely vetivety alohatsika fa vita misaotra tompoko dahoaritsika ivavaka voninahitra ny eo anao Jesosy tena faly ny fonay androany fa tafaray taminao zay Jesosy sotranao mankasitraka be dehibe ny famonjena nataonao taminay tsiraray avy na de nananatra anay mafy ary ianao Jesosy ny zanaka tiana no anarina sy fahaizany de manaiky zay Jesosy matsio zanaka mafloka ho faty ao anatin'ny adalanay fa ibebaka zay fandrao alana aminay tokoa ny fanaovan'ny jironay ndreo de tonga aminay tokoa zany vatapaty zany Jesosy reo ny mpanomponao mivavaka manokana Jesosy na inona sakatsakana tsy ahafahany manao ny asa anao sy ny manompo anao Jesosy tongava le tokantranony ihany koa ianao mba hanolotsaina azy hampahery azy hampianatra Jesosy fa zany eneny Jesosynay mpampianatra anay eo akaikinay tsy mba mandatsy izy fa mananatra sy manoro lalana anay mandrakariva misaotra indrindra Jesosy ifarana ny fotoana hiatrika ny fiainanay andavanandro zay ary indrindra Jesosy manomboka rapitso ny rafakapitso ny fidira ny mpianatra ho amin'ity taona 5:24 9:24 itia mahatoky a Jesosy fa tsy amela ny mpanomponao irery ianao ny ray aman-dreny mbola misy misento fa tsy manana fitaovam-pianarana Jesosy tsy manana ekôlazy anga androany izy raha ivavaka Jesosy vavaka ray minitra de ray minitra eo le tena tianao indrindra na de sento ny fonay azy renao zany Jesosy ka mangataka indrindra tompo
mamidina vetivety eny amin'ny isambatan'olona eny isan-W eny mba en'ny vavaka ny mpanomponao. Sotra Jesosy, mialatsiny aminao raha manampaka izany. Androany ianao efa niteny fa na dia tsy mangataka akory azy nareo, rendray nareo izay any an-danitra, ary fantany izay tokony ho anareo, mahatoky an'izany. Sotra Jesosy, afaka manokana izay ho an'ny dada Randrena Atoandro, mbola hanomezanao hery sy tanjaka fahasalamana, ary faly izay Jesosy mbola hitenenanao noho ny amin'izany mpanomponao zany. Sotra Jesosy, mangataka izay mba hanana ny tombonandro, fahavelomana ela dia ela, mihoatra noho ny taminy ny Mosesy aza, mba ho fifalianao, ho fifaliana ihany koa. Ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Raha eo zany an-danitra, ho hamasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay anina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakapanay, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra samandrakizay. Tanteraka aminao any tsodranomasina tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hitanao ny Jehova ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao ny Jehova ka mbola hiteny aminao mandrakariva hoe aza matahotra, aza merikerika foana, za Jehova Andriamanitrao no miaro anao isan'andro, ary niza fahavalonao dia ho resy eo anoloanao zany. Ary ny Egyptianina izay hitanao androany tsy ho hitanao intsony fa matokia. Sotra Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy nitsofana ranon'ny mpianatra rehetra hanomboka amin'izany tom-pianarana vaovao zany, ho marina amin'ny mpianatra rehetra manomboka any amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny universitaire ny tenin'Andriamanitra hoe indro ataoko hitan'ny olona ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra dia ho lohany fa tsy ho rambony ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra. Misaotra Jesosy, aterinao tongotrao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana tsara sady masina indrindra midera mandaza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Miorena mafy tsara amarana antsika aza. Miorena mafy tsara amin'ilay vato, amin'ilay vato soa mifara, mifikira mafy eny voninahitra eo an'Andriamanitra rery any. Halleluia! Masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokoa n'izany ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Samita in'Andriamanitra.
dia umekuvu inaita sifamira iratana kakufaku izabansu urufuni fityabaku uitani saminufa alalewi asukiana diuluno samapone ibifu marainabe sialifa tiumana aminifa saranana sanyanifa umenini malalani na tematulizi kama tuki fate sosi nomumbana duri Asukiana unitumbu nivyanana airatu imasuna fitruama nulonana neitutu nizanaku malalaku tenatiku haneuku fatifutu kaumeku zanifuku itesosi tumputaro itilea resuana matatame